Nanu mbola tsara atsika jiaby indray ny ekipa ny miara-manonja amin'ity alatsinainy 20 febroary taona 2024 ity karakory jiaby atsika jiaby mikaiky atsika anaraka ny miara-manonja androany ary indrindra atsika Antananarivo fa eo ihany koa atsika jiaby any amin'ny faritra any sy ny any ivelan'ny Madagasikara izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera ao ny YouTube fa ao ihany koa ny Facebook afatsika manaraka an'izany amin'ny alalan'ny feo no ifandraisantsika eto aloha amin'ny tiny ity satria de mbola tsy misy aloha ny sary amin'ny alalan'ny fahitalavitra izany fa de mikaiky atsika jiaby anaraka n'ity fandarana ity tamin'ny sabotsy moa manatantara ary mipetraka ho daty manatantara tsy azo adonona iny daty ny 20 febroary 2024 iny izay isorana bevata atsika jiaby izay tonga naneo ny fahavononana sy ny fahasahina mandidina ny Analakely nata tsy nisy ny hetsika izay vitatsika moa zany tamin'ny iny de iarahana mafantatra fa tsy maintsy hokoranesina ato anatin'ity miara-manonja androany ity ny momba n'izay raha jiaby izay no ela fa de efa eto ihany koa ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera anokatra ny famakafakana sy ny fanehoan-kevitra amin'ity niany ity ke mikaiky atsika jiaby anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany miaraba anareo ny sehatrary miaraba ary manantitra ny fiarabana ho atsika rehetra indray ampanaraka ny miara-manonja amin'izao maraina izao ny zavatra ho resantsika eto dia mazava loatra hitodika amin'ny trangany seo tamin'ny asabotsy lasa teo tsika nanodidina ny antso izay nataony ny solombavam-bahoaka Antananarivo renivohitra izay ny antso an'ireo mponina Antananarivo hanatrika ny tatitra izay nikasain'izy ireo atao ho fampahafantarana ny vahoaka Antananarivo ny zavatra nitranga teo anivony teny miaram-pirenena nandritra ny fitaom-pivoriana ara-potoana farany teo raha verenantsika ny zava-nisy dia nametraka taratasy fampahafantarana teny anivony prefektoran'ny polisy Antananarivo ny solombavam-bahoaka Antananarivo renivohitra izay voafita ao anatin'ny boribory tany enina dia fampahafantarana fa hanao an'izay tatitra zay araky ny takiny lalam-panorenana akoatr'izay dia nanao fangatahana ihany koa tamin'ny tanàna Antananarivo fa ampiasa ny kianjan'ny demokrasia makianjan'ny demokrasia azy fa ny toviany ireo tranga anankiroa ireo na ny be ny tanàna Antananarivo na ny prefektoran'ny polisy ny Antananarivo dia samy namaly ary nitsipaka ny fanaovana n'izany tatitra izany avokoa eo amin'ny kianjan'ny demokrasia Ambojatovo ny an'ny prefektora moa tena nahazendana satria raha ny lalàna dia fampahafantarana fotsiny ihany no atao ho an'izay prefet eo anivon'ny prefektora ny tanàna Antananarivo zay ary tsy misy fiandrasam-balana zany le taratasy izay alefa akory nefa ny agagana fa dia namaly an'ilay taratasy fangatahana ny prefektora ny polisy Antananarivo ary dia nitsipaka an'izany fampahafantarana izany ny tanàna Antananarivo ndray dia nanambara fa misy asa tao eo anivon'ilay kianja demokrasia na de samy nahita zao azany rehetra fa afaka anaovana tsara an'ilay hetsika tao anatin'ny kianjan'ny demokrasia de tsy afaka manome an'ilay toerana ihany koa ry zareo anivon'ny tanàna Antananarivo nanampitrotraka ny ataontsika hoe ny tsy fanekena ny fangatahana ny prefektora ny polisy Antananarivo izay namoaka fanapahana arete io milaza ny mikasika ny fandrindrana ny famoivoizana miditra ny tanàna Antananarivo arete tompoko dia raha ohatra ka apetratsika ny filahatry ny antanatohatry ny rijateny dia mbola ambany noho ny lalam-pandrenana ny lalam-pandrenana dia mamela ny fahafahan'ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka ivezivezy ato anatin'ny tanin'ny Repoblika Madagasikara akory nefa dia sakanan'ny prefektoran'ny polisy avy amin'ny alalana fanapahana na arete izay nambarana lalam-pandrenana zay ka nisin'ny fanakanana fifamoivoizana tato anatin'ny tanàna Antananarivo ary mbola ny ampy reo ny fidirana avy any amin'ny faritra hiditra ny tanàna Antananarivo na io avy any Tasy na io avy any Abongolava na io avy any Vakinakaratra indrindra moa fa ny zotra nasionaly mampitohy Antananarivo sy ny faritany Fianaratsoa ny faritany Toliara dia voasakana teo Antsirabe ihany koa reo fiara rehetrarehetra ireo
raisinareo saretsaina ny zava-nisy satria nisy mpandeha ohatra avy any a Morondava, nisy mpandeha avy any a Toliary izay efa ny sarandalana nodiny aty Antananarivo sisa ny teny ampelantanany ho an'le avy any a Morondava tonga teo Atsirabe amin'ny ray maraina dia voasakana tsy afaka nihetsika teo Atsirabe raha tsy tamin'ny 5 sasany arivo. Ray saretsaina zany hoe manomboka amin'ny ray maraina izy mijanona eo, izy tsy manam-bola intsony, izy nefa zany tsy maintsy isakafo maraina, tsy maintsy isakafo atoandro satria voasakana eo amin'ny tanàna Atsirabe. Atsika saretsaina amin'izany le zavatra nitranga amin'le fanelingelenana no inona? Noho ny tsy fanekeny le fitondram-panjakana ny fanaovan'le solombavambahoaka enina miana-datatatra eto tanàna Antananarivo dia le vahoaka tsy manatsiny avy any amin'ny faritany zay tsy fantatra ny fitondram-panjakana koa ohatra ny ahoana ny problema tsy maintsy hikarana aty Antananarivo no voasakana eo Atsirabe dia zay ny mahazo azy. Mitovy tsisy valaka amin'izany ny vahoaka avy any amin'ny faritra Itasy, faritra Bongolava. Ny Bongolava azy moa dia teo Analavory mihitsy no naverina ny taxi brosy, miverina andre mandeha any Atsiromandridy na olona zay mbola manana fotoana taty Antananarivo ny asabotsy iny aza. Zany hoe nosokajin'ny fitondram-panjakana olona andeha hamonjy sy hainy tatitra avokoa ny vahoaka malagasy rehetra hiditra ny Antananarivo tamin'iny fotoana iny zany ka avy any amin'ny lalam-pirenena fahafito sy avy any amin'ny faritra Itasy sy faritra Bongolava. Zavatra ohatran'izany no mitranga ao anatin'le izy ary dia tena hita mihitsy hoe fa nitsakitsahana ankitsirano ny lalam-pandrenana avy amin'ny lalana fanapahana ary tsy nijerena ny zo ananan'ny olona mivezivezy atraty ny tanin'ny Repoblika Madagasikara. Ary akoatran'izay ny maha-olombelona mihitsy satria tena ny maha-olombelona le olona vohitsakitsaka avy amin'izay teneniko zay hoe ianao zany mety manana problema amin'le ianao najanona ady mpamataranandro maro eo Atsirabe tsy afaka mandeha le fiara satria zay ny baiko midina hoe tsisy mahazo mandeha ny taxi brosy rehetra fa mijanona eto Atsirabe. Zay marina le hoe ny zavatra tsy nataon'ny olona rehetra nandritra ny 9 taona dia ataony ty fitondram-panjakana ty avokoa zany rehetra zany. Lasa ny saina manoloana an'izany fa dia tena tonga sy tafiditra somatsara eto Madagasikara ny atao hoe didy jadona. Zany zavatra tsy nieritreretina avy amin'ny olona zay nieritreritra hitondra fanovana teto Madagasikara. Amin'ny mahavavolombelony tantarana dia tsoroko amintsika rehetra mihitsy fa hoe za dia isany nanohana zany atao hoe Andro Rajoelina zany. Tena mitsotra aminareo hoe nanohana an'izany ny antony nanohanako azy dia isan'ny olona nangetaheta fanovana nahita endrim-pitondrana tsy nentiny fanesy teto amin'ny firenena maro mpitondra fandimby professeur Zafy, ny Amiral Didier Ratsiraka, président Ravalomanana dia nahita lesiko tamin'ireo seha-pitondrana dia nieritreritra zany hoe ty misy tanora eritrerony anankiray mikatsaka nitondra fanovana eto amin'ny firenena dia aleo tohanana ary. Fa tena tsy nandiso anahy nieritreritra fa toana vitsivitsy taty aoriana dia ny saradalana ny antony dia le zavatra nieritreretiko hitondra fanovana eto amin'ny firenena sy le fanovana tiako hita taratra dia tsy tazako tao anatin'le feom-potoana nitondrany lera namana an'le tetezamita. Dia izy fa indrena ny misitaka ary miala tsy miaraka amin'ny tera namana ty satria tsy zay le tanjona ny fanarahana. Ankehitriny manamarina ny zavatra zay efa nilazaiko hatramin'izay le zavatra mitranga amin'izao fotoana zao hoe raha misy ny olona tsy mahazaka demokrasia dia Andro Rajoelina ny voalohany. Voaporofo izy io mbola miverina mitoaka amin'ny tendany hoe le olona nieritreretinao hotoanana fa hitondra fanovana teto amin'ny firenena kay zany zahay tamin'izany fotoana zany dia namboly dictateur namolavola dictateur ho an'ny firenena malagasy. Mampalahelo zany zavatra mitranga zany hoe ny olona nitoananao natosika ao zany hoe raha tamin'ireny fotoana ireny izy zany ny voninkazo izahay niezaka ho zezika hampiroborobo azy dia ohatrany hoe namboly sy nampiroborobo dictateur tsika. Tena hoe olona anao didy jadona zany ny olona ny oentina sy ny fampizarana tamin'le voaka malagasy ary zay lafan'izay dia tena hoe elana tsiny amin'ny voaka malagasy mihitsy fa tamin'izany fotoana zany dia tena isan'ny olona zany nanolo bato mafana n'le voaka malagasy ny tena satria nieritreritra fanovana. Marina ny tenin'ny tolo malagasy hoe tsy nisy niteraka fanahy fa nitera-batana. Tamin'izany koa zay dia tsy nieritreritra hoe ity olona zay hotoanana ity dia manohana fanahy ve zay sa manohana vatana dia nanohana vatana aloha. Fa teo amin'le fanahy nieritreritra hoe mba hisy ary hita taratra eto amin'ny firenena zany fanovana zany sangindrisy mandrakity ny androany dia miverina tanteraka ao anatin'izay ataontsika hoe didy jadona zay tsika ary ilay derive ataon'le fitondram-panjakana
de mibaribary satria ny antony de ity ny tompona ndraiky teo anivon'ny fitandrona ny fandriampahalemana de isan'ny nanome lesona ny mpanohitra ny alohan'ny fifidianana loolona Madagasikara hoe ny fanaovanareo tatitra de mifono zavatra hafa ka aleo ianareo any amin'ny toerana izay nahalany ianareo no manao tatitra fa tsy mandeha any amin'ny toerana izay tsy nalany ianareo satria tsisy olona mahafantatra anareo any mitazomina tamin'ny teniny ny tompona ndraikitra fandriampahalemana tamin'ny Tendremaka te eny ary fa reto misy olombamboaka enina menadala lany teto amin'ny tanàna Renivohitra boriboritany enina de aloha ety zany anao tatitra ary iray amin'ny toerana ao anatin'ny boriboritany voalohany je napisy ny fahalan'ilay olombamboaka no anaovana an'izany tatitra zany akory ny agagana fa io olona ny teneny io mihitsy no loha laharana niditra nitondra ny fibaikona teny anivon'ny kanja tamin'ny sabotsy lasa teo ny taty amin'ny olombamboaka rehefa nametraka ny tompona ndraikitra teo anivon'ny fahefana mpananteraka hoe tsy mety ny ambojatovy de nametraka hoe ndao ary tsika hidiny amin'ny kanja 13 satria eo no ahitana jurisprudence tamin'ny zavatra efa nitranga teto amin'ny firenena tamin'ny andro ny akaran'ireo mpitondro ireo teo amin'ny fiverenana teo amin'ny fitondrana indray de zay no nitakiny hoe anao tatitra eo amin'ny kanja 13 niaraka tamin'ny olombamboaka 7 mazava tsara zany le zavatra andresana tamin'izay fotoan'izay hoe azo atao ny manao an'lay tatitra eo amin'ny toerana io satria zavatra efa nisy zany noho izany andao ary ataontsika kopikole le izy de iverenantsika ny tantara kanjo ny zavatra nitranga na de efa nalefa zao azy ny feo an'ny olombamboaka zay nanao an'izany tamin'ny fotoana iny hoe droit absolu zany manao tatitra zany aleo zay anao tatitra de mandeha le zavatra nanakanana an'le teo aloha izay mihitsy no averin'le fitondram-panjakana eo anivon'ny fitandrona ny fandriampahalemana moa zany de zavatra tsy fahita koa ny zavatra nitranga satria zay ny masoko vao nahita an'izany hoe ny ministra no midina manao ny fibaikona ny ministra eo anivon'ny fitandrona fandriampahalemana ny ministra ny Foloanda ny ministra ny fiarovam-pirenena midina tsehatra nanome ny baiko rahantsika malala fa raha eo anivon'ny tafika de misy ny sema zany zay manao ny baiko ary eo ambanin'ny sema mbola misy ny chef de corps ny ministry ny filaminana anatiny ministry ny polisy zany de midina teny akanja koa nefa eo anivon'ny polisy pirenena de rahantsika malala fa misy ny tale général ny polisy pirenena izay manome ny fibaikona eo anivony zany fa tsy ny ministra no manao ny fibaikona fa politika ny fitantanana ministèrany azy teo anivon'ny sekretera-panjakana medidiny zandary de sekretera-panjakana medidiny zandary no nidina teo atsehatra nidina teo atoerana nanao ny fibaikona nefa eo amin'ny fibaikona eo anivon'ny zandary mariam-pirenena de misy ny komandy ambony ny zandary na ny faneva zay tokony manome an'izay fibaikoan'izay ary ny faneva zay mbola tsy hitanao midina ny akanja fa mbola misy ny CRGN raha ohatra ka Tananarivo no mitondra ilay fibaikona fa any amin'ny birao no manome ny tormarka ny faneva raha ohatra ka zandary tsy voandroany tsika nahita fihetsiketsehana ka tsy mahafantatra hoe ohatry ny ahoana ny fomba fiasan'ireo mpitandro filaminana isaky ny misy fihetsiketsehana indrindra fa eto amin'ny kapitaly Madagasikara fa de zavatra tsy ary nisy tao anatin'ny 90 taona tokoa no nataony ty fitondram-panjakana ty nisy tamin'ny sabotsy lasa teo iny zany rehetrarehetra zany de manamarika an'le hoe tonga ao anatin'ny sehatry ny jadona tanteraka tsika am'izao fotoan'izao satria de tena hoe voadingana ny antanatohatra rehetra fa ny raisin'ireo ambaratonga faratapony eo anivon'ny fibaikona ny fitandrona ny fandriampahalemana ny baiko tamin'iny tsy hoe hiatrika asandalo fa hiatrika tatitra vahoaka eny tatitra vahoaka tanam-polo no natrian'ireo tompona ndraiky zao iny ny faratapony iny raha ohatra ka miresaka fibaikona fa raha mihoatra an'iny de atanatohatra roa sisa de na ny prime ministre lehibe ny gouvernement zany midiny io de na le filohan'ny republika izy tenany zay sisa de tapitra ny atao hoe fahefanam-panatanteraka amin'ny alala ny fibaikona ny mpitandro filaminana amboniny reny efa nitranga tamin'ny sabotsy reny zany zavatra zany tsy ary nisy teto amintsika teto zany zavatra zany mbola tsy ary nataony ny olona rehetra tsy hoe tsy manam-panahy daholo ny olona nitondra teo aloha tsy hoe tsy nahay daholo ny olona nitondra teo aloha nisy amiral mihitsy nitondra teo fa tsy nanao an'izany izy magaga nisy prime ministre général maromaro teo fa tsy nanao an'izany izy magaga fa ity zavatra nisy androany tamin'ny asabotsy ty dia zavatra anankiray tsy fahita firy teto amin'ny firenena ka
zay ny manaprofo le zavatra resantsika hoe tonga soamantsara eto amin'ity repoblika Madagasikara ty zany atao hoe jadona zany fitondrana jadona zany no misy amin'izao fotoana zao tsika iny raha ohatra ka hitaratra zany atao hoe demokrasia zany dia ao anatin'ny fanajana ny hevitry ny hafa no ahitanao an'izay nisy zavatra napetraka atao anatin'le izy hoe ho atsika anao an'ilay ianao an'ilay tatitra dia tokony manao an'ilay akanjo miara-manonja fa zenanao akanjo menamena rehetra na hiaino na tsy hiaino an'ilay tatitra dia ny sokajiana ho mpiaraka amin'ny miara-manonja avokoa tsy voafehan'ny mpitandro filaminana tsony zany ny fetra farany hoe hatreto no afana manavaka ny mpamonjy hiaino an'ilay tatitra sy ny olotsotra mivezivezy amin'iny fotoan'iny ny olona rehetra mivezivezy teo amin'ilay lalina tsy hoe andeha hiaino tatitra avokoa nisy mpampianatra zao ohatra andeha hampianatra radanja moa fahafantarany eny amin'ny tontolony anjerimanontolo azy andeha hampianatra amin'ny zizirabe arivelo nangataka lalana teo amin'ny barazy nataon'ny mpitandro filaminana mihitsy izy hoe za andeha hampianatra dia nahazo alalana dia mitsofoka tany amin'ilay toerana fa rehefa tena ho tonga eo amin'ny idirana amin'ny vavadiny zizirabe arivelo dia teo nisy mpitandro filaminana nametraka hoe tsy andeha hampianatra ianao dia tona dia nysamborina mpampianatra ny anjerimanontolo andeha hampianatra dia napakarina teny anivo ny fampanoavana dia natomboka any amponja eto dia misitona ny sain'ireo mpianatra mpikaroka eny anivo ny anjerimanontolo hoe mila firaisan-kina ny zavatra oatra zany satria tena tsy rariny raha mpampianatra andeha hampianatra no zany ny mahazo azy andeha nabe zana-bahoaka no voasakana ao anatin'ilay asany nafangaro mpitandro filaminana daholo zany tamin'ny asabotsy iny na ny asa fanabeazana na ny asa fitadiavam-bola na ny asan'ny fitaterana na ny asany atao hoe zoan'ny olona vezivezy mandroso sy miverina eto amin'ny tany repoblika Madagasikara ny filan'ny olona rehetrarehetra ny zo fototra nanan'ny olona zay tokony hoe raha ohatra ka niainga tany amin'ny toerana ny alana izy tokony ho tonga maraina tany amin'ilay toerana dia sazinao mandrakalina izy eo zany satria alina ndray zany zao mandeha zany rehetrarehetra zany mitambatra ny fampidiram-bolan'ny mpitatitra zany dia ny foananao tao anatin'ny andro iny nefa enao tsy anome volan'ireo olona reo akoriny dia nafangaro tanteraka zany rehetrarehetra zany ary dia tena hoe fampijaliana n'ilay voaka malagasy amin'ny ankapobeny dia tsy vita an'izay fa mbola nampidirina ho amponja ilay mpampianatra ny anjerimanontolo amina zavatra oatra an'izany manahirana ilay fiarahamonina eto amintsika ary rehefa mijery ny tanàna zay anjakan'ny asan-dahalo ianao nahita n'ilay zavatra nitranga tamin'ny asabotsy dia hoy tsika hoe haike zany lainga ihany ty miteny ty mpitandro filaminana hoe tsy ampy ny fitaovana eo nivo mpitandro filaminana ity fa tena manana fitaovana raitra ary manana ny olombelona tsara ofany misy moa miteny mihitsy hoe misy ohatran'ny teratany tsy malagasy mihitsy tao anatin'ilay izy rehefa tarafina ny eo amin'ny volokoditra dia tena hoe nampiasa ny faratapony atao hoe fanapara-pahefana ny mpitondra tamin'ny asabotsy ary eto ny saitsika dia lasa hoe raha ny dahalo kosa nanaovana fietsika ohatr'ireny angamba ty Madagasikara ty tsisy dahalo mipetraka ntsony tatyatanety fa nilefana ka ny an-dranomasina avokoa ary tena mandry fandripalemana mandrak'izay Madagasikara fa nakizy kely telo taona efa taona ary mandehandeha hatramin'iray maraina amin'ny roa maraina tsisy kitika satria dia tena ville morte mihitsy tao ampovoan'ny tanàna Antananarivo no nitanjaky ny ataontsika hoe mpitandro filaminana nampiasainy ny fitondram-panjakana tamin'izany zany hoe namoaka ny fahafahan'ny mpitafika manana n'izany hoe fitaovam-piadiana entina miatrika fahavalo zany tena ohatrany hoe misy mpanany bohatra mihitsy zay nga mba nandraisana azy hoe misy mpanany bohatra so mba aboaka enina miana damonja no sokajiana hoe mpanany bohatra eto Antananarivo ka dia tena namoahana an'ireo fitaovana faraka zay zokiny ananany fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao aiza ho aiza re zany raha ohatra ka miady amin'ny asan-dahalo nareo hoe raha mba ohatran'izany reny anaovanareo ny dahalo ngamba tsy nisy tsony nikidinapinina tany aminay tany Ambatondrazaka tany tsy nisy tsony ny dahalo tany amin'ny faritra Andilamena tany tsy nisy tsony zany tany amin'ny faritra mahazo ny mandoty sy ny any amin'ny faritra mahazo amin'ny faritra Menabe iny tsy nisy tsony zany tany amin'ny faritra Manja tany tena ny lamina ary nisy fandripalemana teto Madagasikara na re Menabila ngamba tantara sisa raha ohatra reny mety nareo niady tamin'izany atao asan-dahalo zany
fa ny olona mararindalo marary ny asandalo ny kalamavony sy ny tariny any fa ny eto Antananarivo ny olona andehanao tapitra ifampiresaka amina vahoaka no sokajiana ambony lavitra noho ny dalo ary de tena nanaovana andreny fanaparana faifandre gaga moa tsika fa hoe misy commandant ny mpitandro filaminana misotro ronono de hoe samborona mihitsy de hoe tsika hoe angamo rehefa misotro ronono ny mpitandro filaminana tsy mahazo manao politika ary tsy manana safidy tsy manana zoy safidy ny loko politika mety aminy raha mijery tsika zao mijery an'le sekretera mpanjakana medidiny zandary koa nefa misotro ronono fa tsy hoe mbola perinasa fa de tena mirehare amin'ny fanamborana le mpitandro filaminana zay efa misotro ronono zay tokony anana ny zo ananany amin'ny firehana ara-politika satria efa tsy ao perinasa tsony mpitandro filaminana nge be da be rehefa misotro ronono na io maramila na io polisy na io zandary no misafidy anao politika de misafidy loko politika teratany malagasy izy reny ohatra ny teratany malagasy rehetra tsy hitako mihitsy inona ny olana tsy ahafahany mandray anjara amin'ny hetsika ara-politika fa de teto amintsika zany de sy zavatra zay no hita taratra tao anatin'ilay zavanitranga tamin'ny sabotsy lasa teo de kakitsika zany ao anatin'zany hoe fa de naninona loatra ny tao andapa tamin'iny sabotsy iny no tena nanala enatra ary nampiseho imaso zao tontolo zao fa tsy misy demokrasia eto Madagasikara tsy misy ny fahalalahana ny hevitra tsy misy ny fahalalahana ivezivezy tsy misy ny fahalalahana ao hitondra an'izay fitafy mety sy miendrika anao tsy misy ny fahalalanao no ny asanao andavanandro tena ny foanany ty fanjakana ty daholy ny fahalalana rehetra nanan'ilay teratany malagasy tamin'iny fotoana iny zany ny atao hoe tena didijadona faratapony ary mitovy amin'ireny mpitondra hitatsika atsy Afrika de voapiroso fa tena afrikanina maro tsika afrikanina mariny tsika tamin'ny asabotsy teo raha reny zavatra nitrangy reny zany zavatra zany nefa tadidiko tsara hoa mahavavolombelony tantara ny toeriny zany hoe misy mpitandro filaminana izay misy teratany ahihina tsy teratany malagasy ny araka ny asa tamin'ny mpitandro filaminana de nenjehana tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2024 aika hitany mpitondra fanjakana fa mety ndray izy reny androany ary zany zavatra zany no mampamahamahana ny olona rehetra de samy namoaka an'le sary daholo ahoany reto olo reto ohatrany tsy mba samy malala ny ohatry ny ahoana mipoziny vatandra malagasy ny olona rehetra fa nametraka ia daholo le vahoaka ohatrany tsy mazavazava tsara fa ny tena mampalahelo zany de hoe ny vahoaka malagasy ny mandoa etra anaramana mpitandro filaminana de ny mpitandro filaminana indray no manaporitra n'le vahoaka malagasy manambotra managadra ao anatina hevitra tsy mitovy ara-politika fa ny okevitra ara-politika nefa ny atao de zany zavatra zany no ametrahantsika an'izay rehetra zay hoe tonga somatsara eto Madagasikara ny jadona am'izao fotoana zao ary rava tanteraka ny fahalalahana etsika de misitona ny sainy ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona dradradradraina foana zany hoe zon'olombelona zany ngamba tsy mila manapirofo aminareo tsony zahay fa tamin'ny sabotsy hitatsika tsara fa voazimbazimba zany atao hoe zon'olombelona zany reo zo maro samihafa voasikajy ao anaty lalam-pandrena dia voazimbazimba sy voahitsakitsaka daholo tamin'ny asabotsy lasa teo angamba tsy mila hoe miteny zavatra betsaka zay fa dia manaitra anareo amin'ny rafitra anankiray manany maizy azy anareo tamin'ny firenena amin'izany atao hoe fanajana ny zon'olombelona zany na ao atsika eto an-tanindrazana zany na eo amin'ny fanajana zany zon'olombelona zany eo anivon'ny sehatra resam-pirenena maro nareo no mivondra anatin'ireny fikambanana ireny misy karazany maro ao fikambanana mpanajana zon'olombelona eo koa ny
transparency international mbola isany ao anatin'izany fikampanana zany milaza miara-mahita angambontsika tamin'ny sabotsy teo fa vohitsakitsaka tanteraka zany zavatra rehetrarehetra zany tao anatin'iny zavanitranga teo Analakely tamin'ny sabotsy lasa teo iny. Ankoatr'izay dia misy masovo maromaro eto Madagasikara ary ny ray lehibe amin'ireny dia tiana soritako hoe ny masovo Amerikanina izay misy malagasy miasa ao anatiny. Raha misy ny sarotiny amin'izany fanajana ny zon'olombelona sy izany fahalalana maneho hevitra izany dia isany nareo Amerikanina izay manana masovo miasa sy monina eto Madagasikara ary mampita an'izany mba ho hita taratra amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana. Dia io zay milaza miara-mahita aminareo koa zay manoloana an'izany fa tsy voaja ny zon'olombelona eto Madagasikara. Voatsela kory tany États-Unis no nahitantsika bavura ohatran'izay nataon'ny filomy Amerikanina teo aloha. Dia hitantsika ohatry ny ahoana ny fihetsiky ny firenena Amerikanina manoloana ny tsy fanajana ny zavatra ohatran'izany. Ka angamba hoy izahay hoe miendrika sy rariny raha naovana iantso ny masovo Amerikanina mba hijery sy hitaratra ny zavatra ohatran'ireny manoloana ny seha-piara-miasa eo amin'ny firenena rotota Madagasikara sy États-Unis. Ankoatr'izay dia misy ny firenena frantsay, ny Alemana, ny Norveziana sy ny sisa tsy voatanisako zay mandala an'izany zo fototra zany ihany koa sy ny fanajana ny lampandreny nataony anak'Andriamaso dia ampitaina an'izany rehetrarehetra zany satria tena vohitsakitsaka tanteraka tamin'iny asabotsy iny zany zo rehetrarehetra zany ary tena hoe nanao ny fanaparapahefana faratampony ny mpitondra teto aminay. Everina fa zavatra anankiray nieritreretiny taty amin'ny miara-manonja miaraka amin'ireo sombamboaka enina menada ny hoe ny mpitondra fanjakana hatramin'izay dia nandrefy ny atao hoe fisiny ny fanoherana sy ny tanjaky ny fanoherana ka nanambarana foana imbenimbeny hoe ianareo mpanohitra dia vitsanisa. Dia nieritreritra zany ny taty amin'ny fanoherana taty amin'ny miara-manonja hoe fotoana io ahafahana mitsara hoe iza ny manandrarina, iza ny mandainga ary iza no mamaritra ny atao hoe vitsanisa eto amin'ity firenena ity. Ka ahitana taratra an'izany dia hoe aleo ary ho porofotsika fa anao tatitsika ary ny tatra zay ataotsika dia hetsika mpilaminana tsy misy setrasetra. Raha natao ny filazana mbenimbeny fa hoe nareo dia mpanakorotana dia voaporofo tamin'ny asabotsy teo fa nakodiarana fiarakodia anankiray za tsy may silaka varavarana magazay anankiray za tsy vaky ary tsy nisy trano dorona ary tsy nisy herisetra na olona anankiray noratrainy ny mpanao tatitra sy ny mpanatrika ny tatitra. Rahantsika malala nisy ny etsika nataon'ny mpianatra teny votovorona tsy sanatry hoe manome tsiny ny mpianatra fa rehefa fanatrika tamin'ny mpitandro filaminana ny mpianatra teny votovorona dia nisy mpitandro filaminana naratra fa ho an'ny tamin'ny sabotsy teo dia tsy nahitanareo an'izany avy taty amin'ny olona natrika ny tatitra fa olona tanapolo no tonga teny akanja. Entina naporofo zany fa nietsika zay natao dia tena hietsika ampilaminana tanteraka, tena hoe manifestation pacifique no naseho mba hisaina ny mpitondra hoe ny fanoherana dia tsy mpanakorotana zany. Saingy indrisy fa ny teo anivon'ny mpitandro filaminana, ny teo anivon'ny fitondram-panjakana no namboly an'ilay korotana, nanenjika, nanambotra ary nandroaka an'ilay olona zay tokony ianao an'ilay tatitra.
ny arivan'iny moa ny zany pomba ny fitondram-panjakana ataony ny rehare fatratra fa hoe tsotra zany ny fanaovana tolona, tsotra zany ny fanaovana azy. Ialako tsiny am'ireo zay nametraka an'izany aloha fa ny etsika zay natao tamin'ny asabotsy de tsy tolona aloha de azavo, tsy mbola nisy resaka tolona mihitsy fa ny zavatra natao de hoe anao tatitra. Fa ny mpitondra fanjakana no nandrara ary nanomboka teo vao mipetraka ny hoe raha izao no mitranga dia tanjotsika ny manao tatitra ary tsy maintsy larona tolona amin'ny ady amin'ny jadina zay misy izany, satria zay vao hita taratra fa tena tompony jadina no mahazo fitondrana am'izao fotoana zao. Zay zany no anitsitsika kely an'ilay freriana distafa ohatra nataony ny pomba fitondram-panjakana, ny bitaka sy ny oby fa de tena nandresy tao anatiny ny etsika tamin'ny asabotsy iny. Fa ndao hoaritsika amina ady ny ambony ringa le izy, andao ataontsika hoe kombana boxa le tamin'ny asabotsy izay rehareany lay avy any ampitondra fanjakana hoe nandresy zareo tamin'ilay ady tamin'ny boxa. Fa zao io komba azy nitranga tamin'ny sabotsy io de ohatr'izao ny sariny, ny mpitondra fanjakana dia combattant sady misy kasika no manao gant no mbola misy kiraro mazava tsara mihitsy zany hoe feno ny fepetra amin'izany hoe fanamina anaovana boxe ny ambony ringa zany. Ny taty amin'ny fanoerana zay manao an'le kombana boxe de sady tsy nampanaovana gant no tsy nampanaovana kasika no ny fatorana tany arina ny tanany ray tena lefa am'izay le komba, na dao tatsika hoe tsy fatorana tany arina ny tanany ray fa ny tapenana tamin'ny lamba amin'ny masony de alefa am'izay le komba. Zay ny endrikendriky le komba raha ohatra ka hoaritsika amina kombana boxe ny ambony ringa. Ny ray feno ny fepetra ediny tena voary tanteraka ny rehetrarehetra momba ny atao hoe ady totondry tena ampelantaniny avokoa, fa le anankiray ny fatorana amin'ny masony tsy misy gant tsisy ninina tsisy masy de saina manao an'le komba am'le anankiray am'izay de mandresy le mpitondra fanjakana de miteny zay hoe tena resinay lay combattant avy any amin'ny fanoerana nefa zay teneniko zay hoe ny tanany ray mifatotra any arina ny masony fatorana lamba tsy ahita de alefa le komba. Mitovy am'izay le komba natao tamin'ny sabotsy de mirehare nareo fa nandresy. Zany sary mivoaka tsisy nareo mandresy nareo, tsisy hoe tsy maninona fa mandresy nareo, tsy mampaninona anay ny tenenareo hoe resy zay. Fa zao le demokrasia no nyresenareo niaraka taminay, le fahalalana nyresenareo niaraka taminay de niara-resy taminay ny demokrasia, niara-lavy taminay ny fahalalana teto Madagasikara tamin'iny asabotsy iny. Ary ny famendro fendrona nataonareo moa de hoe tsy mivoaka le mpitarika aloha zava ny resaka ny avy ao anatinareo nge misy olona tsara sitrapo, ny avy ao anatinareo tsy hoe rasy daholo akory ny olona miaraka aminareo ao, fa maasa zay efa nisafidiny azy no ho mpitandro filaminana de mijoro eo izy, fa ny sainy mivoaka ny anatin'le kasika ary mapita ty aminay taty amin'ny fanoerana hoe raha azo atao re aza midiny eo nareo fa efa misy teti-dratsy voaomana ho anareo ato ka raha sanatria tafidiny eo nareo voaray eo nareo maty momboka tanteraka le tolona zay mbola tokony hitoy satria tsy androany any ny andro. Aleo mandefitra kely an'ilay androany zay hita fa komba tsy miady, ny ray zanaka koa ny ray akolampiady zay no ampiadiny. Aleo tonga de mandefitra hoe avotsory aloha ny androany de makabahana tsara hiatrihanareo an'ilay zavatra satria efa fantatray ato ny draft momba nareo, kaza manao aventure aloha nareo amin'ity androany ity satria
tsy niomana am'izany nareo fa retolo reto de fa niomana tanteraka am'izany ary zay nibaiky milatsaka de zay hoe oekena fa ny zavatra rety izahantsika de ny hoe andao tazomina ny afanampon'ny olona mba hahafahana mametraka mijery any zahay hoe inona ny hevitra fahana mitady ny irika rehetrarehetra sao misy mifandraika amin'ny eritreretina tany am-piandohana saingy tsapa fa marina le teny zay nampitaina taty aminay de aleo nandefitra fa kosa tsy raviravitanana manoloana an'izany ary tsy emitra manoloana an'izany izahay ty amin'ny fanoherana misy endrika maro afana manohy ny tolona de mampanantenanareo zay fa hanohy ny tolona tsika fa tsy janona am'izao tsika ary ny endriky ny tolona de miova ho sady tatitra ho anareo vahoaka no mbola ady amin'ny fisin'ny jadona eto Madagasikara manetsika ny ratsamangaika rehetra tsika am'izao fotoana zao na ny eto an-tanindrazana na ny any ampitan-dranomasina na ireo mpiara-mombonantoko ireo firenena vaventy de resentsika lahatra hoe hitodika te Madagasikara ho ataotsika am'le iriny hoe atao tonga te Madagasikara ny masony zao tontolo zao hijery fa tsy havanana amin'ny fitantanana ny mpitondra fanjakana fa havanana amin'ny herim-pamoretana sy amin'ny fiarovan-tseza fa raha havanana amin'ny fitantanana ny mpitondra te Madagasikara tsy nila nanao tatitra akory-tsika fa tonga de samy laza miara mahita hoe mety ny zava-misy eto amin'ny firenentsika fa noho zareo tsy havanana amin'ny fitantanana izy havanana amin'ny herim-pamoretana ary havanana amin'ny jadona de tsy fantatro raha zay ny nantenainareo tamin'le mpitondra fanjakana hoe hifidy mpitondra mpanao jadontsika ary tsy isy olona azo iresaka ntsony eto amin'ity firenena ity raha sitrapon'ireo de tsy miresaka ntsony tsika mangany fotsiny ny onjam-peo zay ilana vaniny isan'andro ny tsy hainonareo azy ny fahita lavitra ny hainao manjera ny tsy hahitanareo azy tena hoe voahitsakitsaka tanteraka na ny fahafahanao mahazo vaovao ny malala vaovao ny mampafantatra anao vaovao tsisy tsony zany ravo zany zo rehetrarehetra zany zany ny zava-misy ataon'ny mpitondra kehitriny ka de misitona ny saintsika rehetrarehetra tsika voaka malagasy rehetra zay mbola mahalala sy matsapa fa ilaina ny isiny ny fanoherana eto amin'ity firenena ity fa isan'ny dingana mampandroso zany zay matsapa fa ilaina ny isiny fahalalana manevitra eto amin'ity firenena ity naiza toerana misy ianao na inona sehitrasa misy ianao samby mitondra anjara briky anavotantsika ny firenena latsakakady ty firenentsika ty any amin'ny itsikitsiko ny didy jadona ny misy atsika am'izao fotoana zao ka raha hitazapotsiny tsika iraviravitana tsika de mazava ho azy fa hodifitra ny firenena mora ny mety hoe antairan'ny famendry fiandrona mametsidy ny mpitarika fa tadidio fa ny tsy fisin'ny mpitarika midika fa matomomboka ny tolona noho izany mitsinjo lavitra tsika ho an'ny toyny zao ezaka rehetrarehetra ataotsika ho miady amin'ny fahalalany fanio-kevitra zao ady amin'ny isin'ny demokrasia tena izy eto amin'ity firenentsika ty anao ny zavatra rehetra takatry ny sainay zay anaitra ny ratrana rehetra ny piraitan-drazana rehetra na any Eropa na any Afrika na any Azia na any Etats-Unis mba hiara hitodika amintsika ary hiara hitolona amintsika hoe tsy rariny ntsony ny zava-misy eto amin'ity firenentsika ty tafa ohatra ny mety ny nataon'ny mpitondra fanjakana tamin'ny asabotsy lasa teo ary tsy vitany tafa ohatra ny mety fa mbola ny reharehana fatratra ny fahafahana mamoritra anao piraitan-drazana avy amin'ny alalan'ny fampiasana ny volanao ihany ividianana fitaovam-piadiana tsy arovana anao amin'ny dahalo fa handemenanao tsy aneo hevitra handemenanao tsy anana zo fototra amma teratary malagasy malalaka anao angamba ataoko fa azotsika ny tiako ambara atao anatin'izay resaka rehetra nataoko teo zay misy ahafahantsika misaitsainy zay marobe nareo no andefa antso hoe azakivy toy izy le izy io zay hoe mitovy ny saitsika mitovy ny eritrerititsika tsy kivy zay tsy ketraka koa ary matsapa fa tsy diso tamin'ny zavatra zay
nijoronay dia mbola vonina anoy an'izany aza mieritreritra mihitsy fa misy na iray aminay aza vao vidy vola ka hoe tambazana vola ho an'ny fahalalantsika nofo zany tsisy an'izany ary zay nefa natonga anay hatrany voalohany teny hoe zay nge tsy mitady fiara-mitatany zay nge tsy mitady gouvernemanta misokatra ty aminay fa nitadiavinay dia hoe ny avoainy mangarara mikasika fitatana ny raha-pirenena aleo zahay anao tatitra zay ihany ny zavatra nangatantsika tamin'ny mpitondra fanjakana tsy nisy akoatran'izany ary tsika ny teny hoe tsika tsy mpanongana fanjakana fi tsy mila ongana fa miongana ho azy satria fatatsika ny setrasitra-piainana ataon'ireo ny firehareana fihebebona ataon'ireo ary zay zavatra ray dia entiko miteny aminareo hoe tandondonondozy ty firenentsika ty raha tsy mandray andraikitsy tsika ka arao ny toromarika rehetra zay omena amin'ny alalany toy ny fandarana miara-manonjy tony ahafahantsika manome ny toromarika amintsika rehetra hoe ohatry ny ahoana ny endriky ny fanoizana n'izany tolona zay nataontsika zany satria amin'ny alalan'ny onjam-peo ohatran'izao na amin'ny alalan'ny tambadozan-tserasera no ahafahantsika mifampita vaovao na mampita vaovao za efa tsy miresaka tsony ny antso zay samihafa zay atao mbola ho avy eo ny honorable hanitra razafy manantsoa anazava aminareo hoe ohatry ny ahoana ny antso jay atao manoloana ny zavatra rehetra nitranga taorinany tamin'ny sabotsy teo fa dia tena hoe mihoatra ny maha olombelona fa nazava eo izy amin'ny mareny mpianakaviana azy rehefa aveo ary tatara aminareo ny zava-misy fa tena mampalahelo ny zavatra mitranga raha olona tsy mahafe vatany ianao zany tsy matony fo dia ngamba hoe ifampiantsina samy malagasy ary ifamalifaty amina zavatra ohatran'izany fa so ihany fa tsika ho miezaka anao ny marina ary manao ny etsikitsika mpilaminana hatramin'izay ka tsotsika no tafiditra ao anatin'ny velam-pandriky ny mpitondra zay maniry ny sy ny fifandonany samy malagasy ary mangetaeta ny andratra sy amony ny piraitan-drazana tsy tafiditra amin'izany velam-pandriky zany tsika fa mijanona ma pasifika atsika sainy kosa dia manaitra ny sain'ny sehatra rehetrarehetra hijery ny zava-misy amin'izao fotoan'izao eta dia sotra atsika rehetra zay nanohina ny antso tamin'iny asabotsy iny tonga tamin'ny fotoana ny famezana makahery ihany koa ny fianakaviany ireo zay voasambotra tao anatin'izany finiavana isiny demokrasia eto Madagasikara zany ary dia manameloka tanteraka ny fihetsika rehetrarehetra zay nataon'ny mpitondra amin'ny fihetsika feno fisetrasetrana sy abibina mihitsy azy na ihany koa ny fanamborana an'ireo piraitan-drazana izay saika anatrika an'izany tatitra zany na ireo zay tsy tao anatin'ny programa ny anatrika ny tatitra nefa dia voafoaka noho ny fijerin'ny mpitondra mametraka fialatsiny ihany koa an'ireo zay voatohitohina ny zony fototra noho ny fihetsika mihoapapana nataon'ny mpitondra fanjakana zay nandray tsy ampiheverana fanapa-kevitra nanapaka ny lalana rehetra na nitato anatiny zany na tany amin'ny fidirana ny Antananarivo avy any amin'ny faritra atao kory fa sendran'ny mpitondra zay manao kely tsy mba mamindro ary mieritreritra ho Goliata mandrakariva dia ingane mbola isy Davida ndray andro any satria araka ny fiteniko aminareo matetika dia ny hoe azy ny fanjakana sy nery ary voninahitra fa ny mandrakizay kosa tsy misy sotran'Andriamanitra lehibe tsika fa ny ariary ary na ariariny ny ara-tsipanahy zay nafeny ny mpitondra tamina fahaiza miresaka tany am-piandohana ka mety nasodokan'ireo nandatsaka mivato an'izy ireo tamin'ny fotoam-pifidianana fa kehitriny angamba dia tsy takona feny ohatra ny tafika indreo tanàna ny fahamarina n'ilay filazana hoe tsy mahazaka demokrasia ireo sotran'Andriamanitra ihany koa tsika fa tsy nisy ny naratra tsy nisy fahasimbana tamin'ny fitaovana na inona na inona ary tsy nisy ny ainana foya tamin'iny asabotsiny fa dia makahery ho zay teo andreo namana zay misamborana ireo mpitandro filaminana hiady tsika amin'ny fampahafantarana ny sehatra maro samihafa nambara tonga tsehatra maro samihafa
mba hifanometanana amin'ny famoahana ny renrehetra reny tsy misy fepetra izay nahiditra ponja fa hevitra no natonga azy nitsangana teo na mety no niasany natonga azy voan'izay zavatra ray dia angatahana ny fiara-miasa avokoa ny sehatra rehetra afaka manampy mba hitakina ny famoahana ny namana rehetrarehetra reny ivoaka any amponja tsy misy fepetra apetra koa ny antsarako fa omeko ny namana indray ny fanoizana azy satria maromaro zay no manao an'ity fandarana ty am'izao marainy zao dia anjaran'ireo namana indray manohy an'izay eo ny solombamoaka vafidy hita ao amin'ny boriboritany fahenina zay isan'ireo tokony hanao tatitra izy no anohy an'izay fandarantsika zay député Bogosy ameko anazy avy hatrany ny fitenena faly miarabany vahoaka malagasy am'izao alatsinainy izao am'izao fotoana izao dia tohana ny foa satria maro ny vahoaka tamin'ny asabotsy no voasambotra voavely nefa nandeha ampelaminana ny vahoaka tao anatin'izay rehetra izay mahonena le izy satria nandeha tampelaminana ny vahoaka tamin'ny asabotsy maro ny zavanitranga ary eto dia anazava tsara mihitsy ny zavamitranga satria voalaza za teo ambony ny namana teo aloha fa nisy andraikitra zay sahany ny tsiraray ny solombavam-bahoaka sy ny mpitarika ny tenako dia nisany nakeny fotony niaraka amin'ny vahoaka ny jery ny zava-misy ary hitantsika zany na tamin'ny radio na fahitalavitra na ny réseaux sociaux ny ainako le izy niaraka tamin'ny vahoaka satria tena mafy de mafy ny herisetra nahazo ny vahoaka tamin'iny asabotsy ny voalohany am'izany de izao zenanao t-shirt na polo menamena na izy na izy tonga de nenjehana no samborona de rehefa voasambotra ka olona fa hita fa somary iangezangeza na lavalava de noentina de ny tena mampanahelo de izao rehefa nosamborona reny olo reny de ny forsena ilaza hoe rehefa voasambotra ianao de manonona anarana député zay misy ny district na arrondissement zay misy an'ireny olona ireny na ny tenako manokana zao nasika ohatra nisy tao voasambotra teny Amboamanarina rehefa azo io olona mpitolona io de zao de nitendeny izy ny forsena izy iteny hoe ny tenanay ny tenako no nanome vola azy de izy ndray no mizara vola hoe oentina anakorontanana izany vola izany olona sairana angely olona raha mahazo vola ve izy tsy hoaniny vola fa atao iny zalana man'olona ndray mampimely izy manao miaratsina amin'ny fitenany teo manao fikanjazy anareo zay sisa no azonareo atao ary zay ny tenako zao tsy ny beazina tam'izany tsy ny beazina ho an'ny fanakorontanana raha nanambola na raha nanambola be ny tena de aleoko anasoavana amin'ny olona ampitomboko ny asa sosialy sy ny fanampiako ny olona zay hitanareo any amin'ny ainao manjery sy ny page hoe FB akory tiako ny manampy olona ny hita manaso olona raha manana an'izany tsy meko misy zany hoe ty ny vola de andao anakotantsika na itorabato nanao an'izao sy zao ka nimba ny fiarahamonina sy ny firenena ary mpanabe ao anatin'izay ve de anao an'izany aza mampimena nareo tokony tsy voalikana izy fa mampimely izy sady matsikaiky mampanahelo le toetsaina anaovana an'izany misy koa zao maro misy namana hoe any amin'ny distrika hafa any Atsimondrano ohatra de forsena le olona ilaza hoe ny député any Atsimondrano no napresika azy ohatra zay koa any Avaradrano ohatra zay koa ny isaky ny arrondissement de izany ve ny enana am'izao fotoana zao efa fantana kely izy zavatra ho ataonareo
ary ny izay solom-baoaka tamin'ny asabotsy io de natao asa lambo mihitsy tsisy mahasolom-baoaka intsony tao anatin'le izy ary izahay raha nanao samboady teo de fantatray fa matoa zay ry vahoaka tsy nanao samboady fa tsy nanakorotana sainareo zahay de efa voalaza fa isy tifitra mihitsy izahay ao anatin'izay tsy vitanao ho samborina raha ho samborina moa tsy matahotra an'izany zaiko zay nga nangalatra zay nga nangalatra ny arem-pirenena sa namon'olona sa namony mpianatra fa zay no savantraka atao anatin'ireny a de alohanay tsy nanao samboady fa niaraka tamin'ny vahoaka teny niosina teny a niaraka tamin'ny vahoaka niainana teny mihitsy a ny nahazo ny vahoaka fa tena mafy le izy ary izao ny voaro daholo plein de be mihitsy ohatrany hoe dahaly le vahoaka nefa ny asan-dalo ary ny asana jiola ny avakitrano ny mahazo ny fiarahamonina any atsimo any avaratra any andrefana any ambany volo reny ny asan-dalo mahazo ny olona ny alatromby vovony daholo ny olona niaratra mahazo ny olona ny amin'ny taxi borosy rehetra tsy voaro fa na rehefa tetra daholy ny mpitandro ny filaminana isaky ny totobato isaky ny couloir de fieno mpitandro ny filaminana miaro aty aiza aty atamenano de efa misy miaro any amin'ny tunnel Ambozatovo aty Ambondrona aty fieno ary na lavabolavo rehetra ary de ny fieno mpitandro ny filaminana hoe sao de hitsofoka any ny vahoaka de nosakanana le vahoaka de nosamborina tao anatin'izay rehetra zay de mampalahelo de zao hoe samy malagasy de misy any le mpitondra de samy teny ohatra ny avaky baoka anao ry talien'ny communication ry narakotomanga zay anisany midetaka de faly anao hoe nandresy izahay fa mbola aiza no azo an'ireo fa tena malagasy ve anao no miteny an'izay de faly ve nareo hoe tsy tafiditra tao anatin'ny trésime ny vahoaka de raha zay na fa resy tsy resy ny vahoaka fa ny demokrasia sy ny fahalalana fototra no resy nanomboka tamin'ny sabotsy tsy misy tsony zany demokrasia zany eto tsy misy tsony zany zon'olombelona zany tsy misy tsony zany fahalalana zany eto Madagasikara ary izahay de efa niresaka tamin'ny asabotsy iny ihany de niresaka tamin'ireo comité international nampafantatra azy ny zava-misy rehetra niaraka tamin'ny sary tamin'ny teny tamin'ny soratra rehetra hoe misy zavatra mampanahelo ary mahonena eto amin'ity fireneny ity eto koa dia asiko resaka akoatran'izay hoe nisamborina zay nanao menamena de misy lehilahy anankiray koa zay tratra aveny ambomanarina de ny forsena hoe mpiambana ny député Yatody Soa le olona de mampimely so fa fantatra ny vahoaka rehetra indrindra fa ny ambomanarina sy ny mpianatra rehetra tsy mila carte d'identité zany ary mbola tsy nanao an'izany ny tezaina atao anatin'ny fianakaviana tsotra ny tena fa hitanareo a ny any ambony tomobile za ihany no mitondra na ny moto na mandeha tongotra isa irery tsy mila an'izany ary tsy manana an'izany ary tsy angataka an'izany ka carte d'identité ka ahoana le izy mampime zany zany amin'ny tena fa raha mbola ho avy ary ny filoham-pireneny zany de tsy mila loatra an'izany carte d'identité zany za nga manao ratsy no mila an'izany ka ozy aho hoe aza matsikaiky nareo aza mampime de aveo de hotondrona zany ho terena daholo le olo reo hoe i député ana nanome vola i député ana nanome vola mizara vola anakorytanana tsy mahasoa zany fa guerre civile ve no tadiavintsika eto amin'ity fireneny ty tsy tokony antsontsika efa loza ny toetrandro zany firenentsika efa mahantra efa potika ny vidim-piainana miakatra ny olona zara fa mihinan-kanina mitsongo voamana de ho sanatrify hoe hovonoana sy iaina ao anaty krizy hafa indray ny vahoaka amin'izao fotoana zao mahonena le izy ary tena pieritrretina no etiko aminareo mpitondra fanjakana aza rangitana ny vahoaka vahoaka milamina ingeny no tonga teny efa enjehenareo izy efa nivelesinareo izy nosamborinareo izy de mbola anaovanareo an'izany teny
marary teny mahamay teny manindrona ndray am'izao fotoana zao. Ka ito dia manao antsoavo ho anareo. Avoay taolo ireo nosamborona rehetra reny, olona tsy manatsiny reny, avoay faran'izay aingana ireny olona reny, tsy taporofo reny hoe nandoro zavatra ve sa nitoraka olona ve, mbola ononony ianareo, mbola tany atsainareo tany zany. Fa inona no zavatra tranataony teo, nga nisy zavatra potika teo. Ary io afaka verifenareo nge zay raha naminay an'izany. Jerevo ny telefona efa fantatray, fa na ny telefonay na ny SMS nge fantatrareo daholo e. Verifie daholo ny fampiresahana nataonay tamin'ireny olona ireny raha nisy zany. Afaka jerevanareo zany. Raha nisy fifampikasohana tamin'ireny olona ireny, azo verifina daholo nge zany. Fa aza mifanendrikendrikitsika izay dia mitena aminao fa olo marina, ary izay tsy mba anao mihitsy izay napotika nyty fireneny ty. Ka mbola manao antsoavo mamerina ihany fa avoay daholo reny olona reny. Misy nandefanareo MT, avoay reny. Mba hisiny ny filaminana eto amin'ny firenetsika, mba ilama ny sainy reny, vady amanjanany reny, ny fianakaviny efa mitataina am'izao fotoana izao. Ny olona nangalatra, ny olona meloka, olona nanodikodina ny volam-panjakana, nanodikodina ny aram-pirenena, ny volamena, ny boîte rose, ny zavatra hafa efa nazavaiko tao efa valim-pirenena enjehany. Fa zany vahoaka tsy manatsiny no ataonareo an'izany. Manaraka izany telepa izay nataonareo tamin'ny lalam-pirenena, mampalahelo le izy. Fa ahoana nasiana baraza ohatr'izany le izy? Aiza le zon'olombelona, aiza ny zo ahafahan'ny olona mivezivezy? Tena le zo fototra mihitsy no zibazibainareo tao anatin'izay. Lala ny taxi bosesa nakany Antsirabe tany amin'ny faritra Itasy rehetra iny, zay avany Masenga tamatavy ny sakananareo daholo ny am'roa maraina am'ray maraina. Dia tamin'ny riva voana lefa lisy nga reny olo reny dia hoe andeha hoeny akanja daholo eno tatitra. Fa maninona dia natambatra reo tao daholo le olona, voasazy le olona. Misy amin'ireny olo reny amonjy fahafatesana, misy hoe fahafatesan'ny rainy, ny ray tapo aminy, misy ny amonjy mariazy, misy ny anao vavolombelona tamin'ny asabotsy reny. Dia ahoana ny alahen'ireny olona reny, ny ranomason'ireny olona reny? Dia sakananareo daholo ny taxi bosy, fa natahotra zareo hoe sao dia hipoka ho feno vahoaka. Zany akory nefany tsy ranakana ny vahoaka ho tonga maro dia maro dia maro. Zay isaorana fa vahoaka endritsika, vahoaka milamintsika. Raha any Afrika io notra reny dia ngambany dia ady raha mandrika noho nisy. Ary hitanareo tamin'ireny izay nitrofoka amin'ny telefona mivantany reny, tamin'ny radio maro isan-karazany reny, fa tsy nanosika amin'ny vahoaka mihitsy zay anakorotana na hoe andao hanimba zavatra. Tsy nanao an'izany zay ry vahoaka malagasy, tsy nanao an'izany zay ry mpitondra, noho ny mbola fitiavana ity tanindrazana antsika tia ny tsy nanaovana an'izany. Manaraka izany dia hitatsika tamin'ny asabotsy iny fo vita efa lasa daholo ny olona, satria nisy ny intimidation. Raha olana daholo ny olona iverina, rehefa tsy miverina dia nosamborona ny enjena anaty couloir. Dia hitatsika avy eo nanomboka tamin'ny 3 amin'ny 4 teo fa ville morte, tanàna maty teto Antananarivo. Nefa asabotsy ny andro, amin'ny 4 amin'ny 5 amin'ny 9 zany amin'ny fitinge tena embouteillage asabotsy, fa navita ville morte isika. Efa nefa daholo ny sary erak'izao tontolo izao hoe ville morte teto Antananarivo renivohitra Madagasikara. Reny dia sinina anankiray afatarana fa misy zavatra tsy mandeha eto amin'ity fireneny ity, fampahafantarany reny fa misy zavatra tsy mety eto amin'ity fireneny ity. Tanapolo no eton'ny vahoaka dia kalaky ny koveny no etonao hiady amin'ny vahoaka. Raha milaza azo mafy nareo na ninona, raha tanapolo koa no etinareo tao anatin'izay. Dia nisy ny fifampiresantsika fa zay sady na olana ny vahoaka député teo Madagasikara hoe voafidin'ireo vahoaka ireo, raha olanareo hoe tonga dia hotifirina nareo ao anatin'izay rehetra zay. Mafy zany nefa tsy mahakivy zany ry vahoaka malagasy izay mpitarika mbola eto, mbola vonona hitarika antsika, mbola vonona hiteny
ny zavatra marary atsika izahay eto miaina de an'Andriamanitra ary izay ihany no verimberina eto hoe mankahiratsika rehetra ao anatin'izao tolona izao ary mbola veriko eto ihany tolona hoentintsika ampilaminana trany ny tolona zay hoentintsika isy ny instruction zay hoentintsika tsy hoera ahafahantsika manohy izany tolona iaraha manan'izany zany fitiava tandrazana zany mba hiditsika amin'izany jatona zay misy eto amin'ity firenetsika ty zany ary ankehitriny de tena resy lay demokrasia ny dradradradraitsika tao anatin'ny taona maro tena lasa hoe le demokrasia zay noteneninareo nirerainareo tamin'ny 2024 zay napetrakareo teo akanjany Ambohijatovo de lasa tsy misy dikany intsony voatsy rakory hoe ny mpilo zafy adibelano ray ny demokrasia zany de nitsintsony avinareo zany omaly tena seho anareo zany jatona izany mampanairo zany verina amin'ny jatona zany tsika eto Madagasikara tsy anaky an'izany isika ary vahoaka malagasy le zon'olombelona le droit de l'homme no voasosy ao anatin'izay ary eto dia miantso manao antso avo ho an'ireo comité rehetra des droits de l'homme conseil des droits de l'homme ny ACDH zay momba ny miaro ny zon'olombelona rehetra izay efa nanambarany tany amin'ny comité international fa tsisy tsony zay mahazo zofototra maolona izay ary manao antso ho atsika rehetrarehetra andao iombopotsika ny fikambanana maro ny société civile reo atoko politika hafa maro ny fiangonana maro andaotsika iady amin'izany tsy rariny izany amin'izao fanosososena ny zon'olombelona izao amin'izao tsy tsony ny fahalalahana ny radio zao ny MBS ny télé ny itapahana taholy mikasosoka be ny radio MBS sova misy radio namana hafa maneho amin'izao mivantana izao so ihany fa efa tena mbola sahanareo no manao an'izany efa taonareo zay amafy ny fiainana efa taonareo zay abe ny tsy mananasa efa taonareo zay mampitangana ny vidim-piainana efa taonareo zay matapaka lava ny jiro sy rano de mbola zao ndray le zofototra amin'ny maha olona mihitsy no simbazobainareo amin'izao fotoana zao koa eto dia miantso fehany ho an'ny amaranako azy miantso tsika rehetra vahoaka malagasy rehetra na izy na iza na fotsy ianao na mainty ianao na mena ianao na mavy ianao na manan-karena ianao na manan-katao ianao na eo ianao na sahirana ianao andao ampiombona ny hery isika iady ny tsirariny iady amin'izany jatona izany iady amin'izany fanososena ny zon'olombelona izany fa izahay mbola eto iaro ny feo atsika ary ilaza trany ny zavatra tsy mety ny zavatra tsy rariny zay misy eto amin'ity firenetsika ty koa dia mankahery atsika rehetra ho an'izay nisy naratra tany de mankahery atsika ao anatin'izay ho an'ireo zay voasambotra any dia manao antso avy izay hoe avoay mbola mamerina iny avoay ny zay narefa MD avoay nga nisy zavatra nataon'izy ireny tsy nanao ninina izy ireny aza ny onononareo aza ny sainareo zay fivinareo any no lazainareo fa zavatra tokony isy profo tandalana i Madagasikara tsy nisy profo daholo ny zavatra nresahanareo rehetra ao anatin'izay rehetra zay de mankahery atsika ary aokitsika tsy embotra fa tsika tsy nama amin'izay membotra fa aokitsika aneo ny fitiava-tanindrazana iombonana ary ampiseho hatrany ny firaisankina sy ny fihavanana ao anatin'izay ary ho anareo mpitondra dia mitondra-mbavaka anareo mba hiova fonareo ary ny fiasa mifavaky ny marina de mahery indrindra misy mananteny-tsika fa raha mifavaka ho an'ny firenetsika mifavaka ho an'ny mpitondra atsika mba hiova fo dia mino sy manantena fa ho tavavoaka itsika ary mba hiombana iray ho any amin'ny tena fampandrosoana
mpaiombana irainy amin'izay fahalalahana miteny izay isika menakavy ary oya hoe tsarovy ary averika any ty hoe tsy ny olona nge no miady ny hevitra no aoka iady fa tsy ny olona mihitsy no ampitinareo, tsy ny olona mihitsy no tokony ho tofirinareo, tsy ny olona mihitsy no tokony ho samborinareo fa samy kasitsika dia aoka mba samy ifanatsa maireza daholy fa izay mipopola eto rehefa aoka malagasy mankasitraka tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Miarabantsika rehetra indray amin'ity alatsinainy fa 20 ny volana febroary taona 2022 ity. Amin'ny lafiny anankiray azo lazaina hoe fifaliana ny miona eto amin'ity onjapeo ity indray androany. Adifa ny eritreritra tsika hoe tsy entitsony ny miona amin'ity herinandro ity fa miendrika hafa mihitsy indray vokatry ny zavatra nieritreretintsika ho tanteraka tamin'ny asabotsy lasa teo. Manarakarak'izay miarahaba satria tsy mampifoha manay isika tamin'iny andro zay nampiaran'ny mpitondra fanjakana tamintsika ny tena herin'ny jadona teto Madagasikara iny. Fantatra tokoa fa tamin'iny no niomanantsika natanterahana ny fionana teto Antananarivo renivohitra rehefa tsy nomeny zareo moa mikanjana Ambohijatovo zay namoronana an'izao atsangatsia-manorana rehetrarehetra zao arabaky teny mihitsy reo atsangatsia-manorana rehefa diniana satria paraka tsy misy zaridaina zany tena tsy ilazana azy fa dia niforonona fotsiny zao le endriky le parka dia nilazaina hoe parka botanika le izy mba tsy ahafahana mampiasa an'le izy a. Ny tany amin'ny préfet de police moa fampahafantarana ny taratasy nalefantsika tany fa novaliany zareo nahazo taratasy ofisialy tsika milaza ny valiny hoe malahelo izy milaza fa tsy afaka hanome alalana atsika hanao an'ilay fionana teo amin'ny kianjana Ambohijatovo zay averina eto ihany fa amintsika io amin'ny fomba ofisialy tao tanatin'izay 10 taona mahery zay a io ny kianjan'ny demokrasia eto amin'ny tanànana Antananarivo ary ofisialy nananganana azy ho amin'izany tsy mbola nisy a didim-pitondrana nandravany mahakianjan'ny demokrasia an'io hatreto aloha fa io ny kianjan'ny demokrasia ary io no natao hanehoany ny vahoaka ny heviny ny amin'ny ankolafy rehetrarehetra io nge tsy mipanohitra ihany natao ampiasa an'io e na mpitondra na ny atao hoe ny opivoany na ny ino ty izy fiarahamonim-pirenena fikambanana isan-karazany rehefa teo aneo hevitra dia tokony ho afaka mampiasa an'io kianjan'ny demokrasia io. Zany no ilana ny kianjan'ny demokrasia amin'ny tany sy ny tanàna rehetra mandala ny demokrasia ary miaina ny demokrasia. Fa ny mampalahelo a eto amintsika dia fidividina zany ny olona afaka mampiasa ny demokrasia, fidividina ny fotoana mahakianja ny demokrasia ny kianjan'ny demokrasia na ny vanim-potoana anankiray fa arakaraka ny zava-misy ary tena mampalahelo tokoa satria rehefa tonga amin'ny fotoana ilantsika azy isika zay mitonona ho mpanohitra ny fitondrana amin'izao fotoana izao, mpanohitra ara-dalàna, mpanohitra ofisialy dia tsy omenantsika le toerana ara-dalàna tokony ahafahantsika maneho ny hevitritsika. Tsika moa efa nanapa-kevitra tamin'ny zoma lasa teo hoe rehefa tsy omenantsika ary io toerana io dia miverina amin'ny zava-nisy sy ny fahazarana teto Madagasikara hatramin'izay tsika. Izay nazavaiko teto tamin'ny zoma hoe satria tsy tamin'izany fotoana izany nanomboka tany amin'ny taona 2007 rehefa tsy nisy ny toerana azo nanehoan-kevitra teto Antananarivo teto amin'ny renivohitra Madagasikara dia lasa teo amin'ny kianjana Analakely io izay nitondra ny anaran'ny 13 Mey izay datina natantara tamin'izany taona izany a teo a nanomboka teo a ny toerana fanehoan-kevitra teto amin'ny renivohitra Madagasikara ka hoy isika tamin'ny zoma hoe rehefa tsy omenantsika ny toerana ara-dalàna isika mpanohitra ara-dalàna ary aneho hevitra amin'ny fomba ara-dalàna rehefa tsy omenantsika zany dia mikisaka makeo amin'ilay toerana efa nanaovana azy hatramin'izay tsika ary ny tokony ho tadidiny rehetra dia nety a ary azo natao zany hatramin'izay. Ny olana nefa dia ny rahantsika nahalala fa rehefa tongotsika ny asabotsy tsy hoe teto Antananarivo tsy hoe teo mikianjan'ny 13 Mey ihany ny tsy azo nidirana fa faritanina Antananarivo amin'ny akapobe mihitsy ny faritra Analamanga amin'ny akapobe mihitsy no tsy navela ny idiran'ny olona akoatran'ny faritra Analamanga tany amin'ny lalam-pirenena isan-karazany tany a miditra amin'ny faritra Analamanga tena ny ferana ny fahafahan'ny olom-pirenena
ivezivezy eto amin'ny tanin'ny repoblika amin'ny Madagasikara. Zany hoe noverezonjo ny olona zay tokony niditra teto amin'ny faritra Analamanga noho ny antony izay tena manahirana fa noho ny antony politika. Mbola idirantsika moa rehefa avy eo zay endrik'ilay antony politika zay ataontsika anaty farangososona hoe nitahotra ny lehibe indrindra. Fa akoatrany any amin'ny farim-piadidiana faritra Analamanga dia tsy teo amin'ny faritra Analakely sy ny kianjany 13 Mey fotsiny ihany no fefena sy ny ferana tsy azo idirana, fa nitarina hatrany amin'ny quartier hafa rehetra tany, hatrany amin'ny 67 hectara, hatrany Anosy rehetra tany, hatrany amin'ny tunnel Ambanidia rehetra tany, hatrany amin'ny rond-point Anatamena rehetra tany vao maraina tany dia efa tsy azo idirana. Ny dikan'izay voahitsaka indray mandeha indray ny zon'ny vahoaka malagasy, ny olom-pirenena malagasy tsy akanavaka. Ao ny olom-pirenena zay iaina fiainana andavanandro fotsiny, ao ny olom-pirenena zay nanana filana iakatra aty amin'ny renivohitra noho ny asa mahandrara sy ny adidy, ao ny olom-pirenena nila birao fisoratam-panambadiana tany amin'ny boriboritany voalohany tao ampovoan'ny Analakely zay tena nianjadin'ny olana mafy dia mafy mihitsy. Vokatra zany sotasota sy herim-pamoretana nampiasain'ny fitondrana malagasy zany. Ao ny olom-pirenena izay tsy nanam-poninina ary tsy manana eritreritra akory hoe hiditra any Analakely fa dia voahelingelina taty amin'ny sisiny taty, tsy ho any Analakely mihitsy ny tanjony fa noho ny herim-pamoretana izay nitranga tao Analakely dia taty ivelana Analakely izy dia efa sahirana. Ary ao moa mazava ho azy isika olom-pirenena zay efa resy lahatra fa tsy mety tsony ty fomba fitondrana eto Madagasikara ty, ka nanapa-kevitra fa hiara irona, hiara anonja iona teny amin'ny kianjany 13 Mey tamin'ny asabotsy lasa teo. Zay le lazaiko hoe nitahotra ny lehibe indrindra. Samy manana fomba fijerina ny zavatra nitranga tamin'ny asabotsy iny sika, na isika na ny mpanaramaso. Raha nylasitsika teto hoe tsy misy fahefana fa tsy fahefana mpanatanteraka sy fahefana tsy refeso mandidy sisa eto Madagasikara, dia vao maika no porofoin'ny fanjakana indray mandeha indray tamin'iny asabotsy afako mahaliany fa tena marina zany zavatra zany. Satria fanehoan-kevitra tsotra, tatitra, fionana amin'ny vahoaka no nkasaina atao, zay nge tena miteny fa raha niditra nalalaka teo zahay navelana anao amin'ny fionana tamin'ny vahoaka, vita ny tatitra dia ny ravo io saminody fa nitahotra ny lehibe indrindra. Hanika reto le fitaovana na be resaka hoe fanomezana hoentina miady amin'ny fandripa tsy fandripa alemany sisy en plus zay zavatra efa natongavany teto Madagasikara rehefa na be resaka natao iadina amin'ny tsy fandripa alemana eran'ny Madagasikara no nyresahana andreo. Fa inona no nitranga? Reo no nentina namoretana ny vahoaka teto Antananarivo sy ny manodidina, tsy namela anazy hidina Analakely, nitahotra ny lehibe indrindra zay zava-nisy. Natahorana ilay lazaina hatrany hatrany hoe 6%, natahorana ireo ilay vondron'olona natao hoe vitsy anisa hatramin'izay amin'ny lafiny politika. Mbola tsy miteny ara hoe atahorana amin'ny mpanohitra, fa atahorana ireo le ibetsy miteny hatramin'izay rehefa manomboka maneho ny heviny, fa eto dia hiteny hoe atahorana tanteraka amin'ny mpanohitra. Ary amafisiko etona ny dikan'izany. Ny dikan'izany dia mitsimbadika ny tantara, mitsimbadika ny zava-misy. Ary rehefa ny fanjakana no manomboka mampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika, manomboka mampiasa ny folo alin-da, manomboka mampiasa ny tafika isan-karazany, hoentina miady amina vondron'olona vitsy anisa, lazaina fa vitsy anisa, dia efa midika zay. Efa tonga amin'le hoe plafonna, efa tonga amin'le hoe lamorse, efa tonga amin'le tsy afaka miresaka intsony. Amin'ny politika nge hevitra no ampiadina amin'ny politika nge tsy fitovian-kevitra ny ifampiresahana na tsy miona amin'ny vantana aza. Amin'ny politika nge ny fomba fijery no ifampiresahana ary amin'ny fifanoherana eo amin'ny fitondrana ny firenena dia fifanitsina sy fametrahana arofanina eo amin'izany fitantanana amin'ny firenena zany, zay ny tanjona. Fa rehefa ny ankilany no tonga amin'ilay hoe io fomba fijery, io ady hevitra, lasa moana tafondro sy basy sy fiara mifono vy isan-karazany dia midika zay fa efa lany le hevitra, efa tapona ny dômo ozy ny ankizy,
zay ny dikan'izay ary midika zay a fa voapirofo indray mandeha fa mitombona ny voalaza anay a voalaza mmpanohitra voalaza miaradia mpanohitra voalaza miara-manonjy hatramin'izay ka tsy hitan'ny averia akilany izay fanazavana arak-hevitra intsony fa tonga dia ny herim-pamoretana no ampiasaina zay no azo amakina n'ireny zavatra nisy tamin'ny herinandro ireny ny mampalahelo dia zao a fandrahonana sy fampitahorana no zavatra nisy ary ny tena olana dia mivokatra izay fampitahorana sy fandrahonana izay dia tsy afaka niaona akory tsika na dia 2 minitra fotsiny ala tsy afaka niaontsika satria izahay a nisy fotoana miparitaka ny fampizara ny jeryn'ny quartier ahafahana miditra miara-miditra teo amin'ny kianjany 13 May fantatritsika paikady moa no napetraka tamin'izany fa noho ny fampitahorana noho ny menace zay tena narangaranga noho ny fanaraha-maso akaika zay moa tsisy atahorana nge raha ohatra ka adihevitra sy foto-kevitra sy fampiaralalana ny jereny fa fanambanana fitaovam-piadiana mivantana sy fandrahonana famonoana faty fatatsika efa nitranga teto amin'ny tamin'ny onjam-peo zany ary akoatra ny amin'ny onjam-peo dia nivoaka tetsy teroa amin'ny tambajotra isan-karazany izany no niatra tamintsika sy taminay ka tsy nahafahantsika niaona tamin'iny asabotsy iny tsy mahakivy atsika nefa zany satria na dia efa mifanakaiky teo ary tsika fa tsy afaka niaona noho ny fisian'io elanelana fitaovam-piadinana sy miara-milisantsika isan-karazany na elanelanatsika io dia tsy mamono ny afim-pitiava-tanorazana ny anatintsika zany tsy mamono ny faneketsika ny fiaiketsika fa tsy mety tsony ny aina ao anatin'izao jadony zao miverina polotona ny maro any ariana ngetsika resa be fotsiny le hoe hiditra tao anatin'ny demokrasia tena izy tsika ka nanangana kianja ho an'ny demokrasia araka ny tokony ho izy nanoratra lalàna mifeny mpanohitra araka ny tokony ho izy resa be fotsiny zany fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia miemotra tsika mitorona hoy fifitenenana amin'ny tenin'ny ankizy lasa lavitra be any ariantsika fa tsy mahakivy atsika zany fa anjarantsika ny manitsy ny diantsika ho amin'ny fahatratrarantsika ny tanjona izay miampy indray amin'ity indray mitoraka ity vokatra ny nataon'izy ireo tamin'ny sabotsy raha ny tanjontsika tamin'ny sabotsy dia niaona sy ifampitatitra sy fa miampy indray ny tanjontsika manomboka amin'ity herinandro ity dia ny amahany io geja io ny amahany io fampitahorana io mba hahafahantsika miaina ao anatin'ny fahalalahana tanteraka mifanehoan-kevitra sy amin'ny fiainana andavanandro nahoana moa raha izahay mpanohitra izahay mpanao politika mpanohitra ny fitondrana amin'izao fotoana izao no tsy tiana nahoana ny olona tsy maninona avy any amin'ny faritro bongolava sy avy any amin'ny faritro vakinakaratra sy amin'ireny lalam-pirenena rehetrarehetra eny ny saziana tsy afaka ny anaraka ny tokony ho izy tsy mety ange zany na olona tsy tokony ho tezitra aminareo raha tezitra aminareo amin'izany ary zay dia tena miantso an'ireny olona ireny ndaontsika manomboka zao hiara-hiady ho amin'ny fahalalahana amin'ny fiainana eto amin'ity firenena ity rehefa samy mbola miaina ao anatin'ny fanajana lalàntsika ary ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ny tokony hampiatra ny lalàna indray ny tsy manaja ny lalàna zo fototra nge zany vo hitsakitsaka zany zo fototra voalaza ny lalam-panorenana voasoratra mainty eo ambony taratasy rano mainty eo ambony taratasy kanefa izany ny tsy voaja indray mandeha indray tamin'iny asabotsy lasa teo iny ka hoy aho hoe raha izahay no tsy tianareo raha ny zavatra lazainay ny tsy zakanareo raha ny famotsim-potsiranay ny marina ny tsy tantinareo raha ny filazanay marina amin'ny vahoaka no atahoranareo le olona tsy nanatsiny avy any amin'ny faritra isan-karazany reo olona ny omana iaina amin'ny fiainany andavanandro reo olona tsy nieritreritra ny hiaraka aminay akory reny ny lasa voasazy nandoha vola amin'ny coopérative nefa tsy tonga va tapa-dalana tena andalana dia miverina ny sasany janona nandritry ny andro maninjitra tena andalana tsy tratra ny fotoana araka ny tokony ho izy mpanambady tokony hitaingina tôbilina tsara tare araka ny fanomanana ny omana ao anatin'ny fifaliana lasa mandeha tongotra noho le tahotra lehibe indrindra tany anatinareo mpitondra fanjakana zany ny zavatra nitranga ary eto azay dia manomana antsika vahoaka malagasy samy voakasika daholo tsika izao voakasika daholy ny fiainantsika andavanandro mihitsy no lasa hiara ny gejany mpitondra jadona amin'izao fotoana izao mila mamahany io tsika ary inona koa ny endrika anankiray nitranga tao ampivoatanana tao Antananarivo tao ny raha tsika nahita tamin'ny fahitalavitra
fa lasa ny samy mpiara-mionina no ampediana, ny samy sivily no ampediana. Tsy rariny tsony tafahoatra loatra satria ve ilay tsy fananana, satria ve ilay tsy fahampiana no ararotina ka entina ampediana samy malagasy. Tsia, ampy zay anatra ho atsika ny hatramin'izay, ary ny etsika nataontsika hatramin'izay dia ho tohizantsika. Nisy ny fanambarana nataon'ny mpanohitra amin'ny ankapobeny mitambatra tamin'iny asabotsy iny izay milaza fa mitohy ny tolona, zay ny fehiny. Ary ho avy amin'ny fanentanana isan-karazany amin'ity androandroany ity, ny toromarika manaraka fa mitohy ny tolona ary mitohy tsy hoela, ary efa mitohy ny tolona amin'izao tsika miresaka izao. Misy fandaminana kely fotsiny karakarainay mba ialana amin'ireny olana tamin'ny asabotsy ireny. Tsy tianay ny andraisana riska be ho an'ny olom-pirenena. Tsy tianay ny ara-ny faratra, fatatsika tsara ny zavatra nitranga na ny tany Tomasina na ny taiza faraparany teo. Tsy tianay ny iverenany ireny tamin'ny sabotsy, ary tsy tianay ho tapadoha ny tolona. Fatatsika fa ny biby tsy manandoha tsy mandeha, ary izay ny tanjo ny teny ankilany ny anapadoha. Rehefa tsy misy mpitarika dia sanatria mivavaladiny lela matimomoka ny tolona. Tsia, zay ny nahatonga anay mitandrina, zay ny mahatonga atsika tsy afaka niona tamin'iny asabotsy iny. Fa na izany na tsy zany ary akasitrahany any ezaka rehetrarehetra avy amintsika rehetrarehetra. Fantatray nandritra ny andro vitsivitsy talohan'iny asabotsy iny, hatrany hatrany tany amin'izay toerana nalehanay rehetrarehetra, efa samy niomana ny olona rehetrarehetra. Zay tena nahafinaritra mihitsy ny fiatanam-pon'ny olona rehefa miona aminay, na ny olona tena miresaka aminay amin'ny andavanandro mifankahalala, na ny olona tsy mifankahalala fa mahita ny tarehanay fotsiny dia mahalala hoe izahay no mpitarika ty amin'ny miara-manonja, dia tonga dia maneho fahavononana hoe amin'ny sabotsy mifankahita. Zay moa ny fomba fitentsika nandritra n'iny herinandro iny. Ankasitrahana sy isaorana ny ezaka nataonareo, ankasitrahana indrindra ny fahendren'ny vahoaka, nasehontsika indray mandeha fa itsika vahoaka endry, itsika mpanohitra misaina fa tsy manao botolo, ary tsika manao kajy sy miasa ampilaminana. Ankasitrahany reny rehetrarehetra reny. Dingana anankiray indray vitatsika tamin'ny sabotsy iny, tsy sanatria faharesena iny. Misy mirehaka matsy any anananany mieboebo fa hoe reso eny ho atsika ny tombony tamin'iny dia zao. Voaporofitsika fa matanjaka sy maheritsika ka namoahana fitaovam-piadiana faran'izay mahery vaika indrindra teto Madagasikara. Voaporofitsika tamin'izao tontolo zao zany, mason'izao tontolo zao tena taty amintsika tamin'iny asabotsy iny. Tsy amoahana fitaovam-piadiana mahery vaika ohatr'ireny raha tsy tena zavatra faran'izay atahorana. Isika nefa tanapolo, kanefa renina voaka tamintsika ny dikan'izany ny hevitra asehontsika, satria hevitra ny fitaovana ny entintsika, ny fanazava-kevitra, ny fifampiresahana, ireny no natahorany fitondram-panjakana ka namoahany an'ireny fitaovam-piadiana mavesatra sy mahery vaika ireny, namoahany an'ireny miaramila sy avy amin'ny folo alin-da sy mpitandro filaminana mirongo fiadiana ireny. Tsy mino mihitsy sika hoe sarotra ny mino hoe tsy tany miady tsy dahaly miakatra nanalakely nefa reny ny navoaka. Fa isika iresaka vahoaka iona tatitra atao solombavam-bahoaka anao tatitra no hiakatra nanalakely dia reny ny navoaka. Tanapolo anefitsika hoa fa ny dikan'izay dia tena matanjakitsika, reny ny sahaza ny herintsika, ary rehefa reny ny sahaza ny herintsika, tsika zany matanjaka indrindra eto Madagasikara. Raha izay fomba famaky anankiray izay, fa fomba famaky anankiroa, faharoa dia midiky reny hoe na iny kidona na iny kiantra ny vahoaka koa rehefa resy lahatra fa any ny lalana tokony ale, rehefa resy lahatra fa tsy lasa tsony zao fitondrany zao, rehefa resy lahatra fa tonga ny fotoana antsina indray ny dia mpitondra, anovana indray ny tantaran'i Madagasikara ho amin'izay tokony ho izy. Rehefa tonga izay fotoana izay dia tsisy mahasakana atsika. Tonga maro ianareo, tonga amanetsiny ianareo tamin'ny asabotsy fa niparitaka tany anelakelan-trano tany. Ary ny tena mampalahelo dia zao, maro tamintsika no voasambotra, maro amin'ny namantsika ny voasambotra, ary ezaka zahana be ny fitaom-pitsarana an'izy ireny amin'izao fotoana izao. Tena mampalahelo zany.
eto dia makahery ny namantsika voasambotra zay eny fa efa lasa ny amponja mihitsy am'izao fotoana zao makahery ny fianakaviana misy avy amin'ny faritra isan-karazana izy ireny ho an'ny distrikany Ambohidratrimo manokana misy namana tratra any izay iantsona antsika rehetrarehetra eto fa rehefa tsy mivoaka amin'ny fotoana zay fanomezantsika tokony hamoana azy izy ireny dia isika no moaka azy. Misy namantsika any misy namana avy any amin'ny distrika hafa any misy maromaro ny lasany fa iombona antsika rehetrarehetra ny hevitra hoe tsy manaiky tsika nahoana ny namantsika ny dina any avoaka antsika any ny namantsika rehefa tsy hamoaka izy ireo ka samy miomana mitoy ny tolona pejy hafa indray nefa no entintsika hitondrana azy atoato ary tsy ela tsy azontsika avelangatsika ny vy fa dia ny mafana ny vy dia tsy maintsy velesitsika ary tsy avelantsika hijanony elany re ny namantsika ireny tsy maintsy avoaka antsika rehetra antso no ataoko fiombonana amin'ireny namantsika ireny fiombonana amin'ny fianakaviana zay mbola tsy tafavoaka any fa tsy maintsy mivoaka ireny akoatry ny ady efa niomanantsika tsy maintsy amerenana ny fisokafana ny onjam-peo sy ny fahita lavitry ny MBS izay sakanana terisetra tamin'ny alalan'ny fampiasana anterisetra ny fahefa-pitsarana io efa nyresahana teto tsy misy fahaleovan-teny zany intsony ny fahefa-pitsarana isika koa nanokatra an'io rehefa tsy nanokatra izy hatramin'izay fa samy miomana mbola maro moa ny namana hiakatra eto noho ny resaka zahay mbola mivezivezy eto any androany ifanazava amintsika anome toromarika antsika sy ny sisa fa zay ny tsy aritra aloha amin'ity maraina ity afaka fotoana foy eo ihany dia miverina miresaka dia manao mandra-piresaka vetivety miarabantsika manaraka ny izao fandaharana miara-manonja izao natao hoe faly aza mifampiaraba dia misy ihany ny atao hoe alahelo manoloana ny zavatra nitranga tamin'ireny asabotsy ireny afaka omaly moa ny zavatra ireny no nitranga nefa na izany ara dia manana ny ambara izahay amin'ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara voafidy teto Antananarivo renivohitra zay miteny moa dia fetra solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany fahadimy Antananarivo renivohitra. Voalohany indrindra aloha dia na tsy tokony ny tenako ara no hialatsiny dia mialatsiny amin'ireo setrasetra sakatsakana fietsika atao hoe tsy mendrika nataony ny mpitandro filaminana tamin'ny alalan'ny didijadona satria any amin'ny hery tany amin'ny basy any amin'ny fahefana tamin'ny fanelingelenana fanakatsakanana natao an'ireo vahoaka malagasy avy any ivelana Antananarivo ny sakatsakanana satria dia natevin-daharana n'izany vahoaka nikasa iain'ny tatitra teny Analakely izany nisy ny mitondra marary nisy ny mitondra vokatra nisy ny nikasa hitondra vokatra hiakatra ny renivohitra nisy ireo nanandraraha isan-karazany no ny asa mandrarana asabotsy arany andro be dia be ireo olona voasakatsakana sy voaelingelina ataoko hoe manana andraikitra tsy maninona raisinay ho andraikitra amin'ny apahany zany na tsy izahay ara no nanakana anareo ka dia mamerina fa namafisana n'izay fialatsiny izay noho izany fanelingelenana zany na tsy izahay ara no nanao an'izany. Manarak'izay dia araky ny teniko tany am-boalohany hoe maneho ny alahelo maneho ny atezerana manoloana ny zavanitranga nandritra n'izany asabotsy faharoapolo ny volana febroary lasa teo izany ka netreretanay ny anaovana tatitra tamin'ny vahoaka ny arahana hita ireny fa dia herim-pamoretana no natao tamin'ny vahoaka nampiarina tamin'ny vahoaka fa mpiororona no natao tamin'ny vahoaka malagasy mitovy amin'ny mpitandro filaminana fantatra fa tsy anareo tsy sitraponareo ireny fa dia baiko no azonareo ka dia nitanterahanareo renay fa efa nisy ny ady hevitra be tany ary nisy ny tsy fitovikevitra nefa ho ansasany moa araky ny teny namana député Mamrabe indrindra dia hoe nitahoatra ny lehibe indrindra tao aminareo ary mariny zany tsy adala ny vahoaka malagasy tsy marenina ny vahoaka malagasy ary manana fitadidiana ny vahoaka malagasy raha reny zavanitranga reny dia sanatria mampatsiahy
ny tany amin'ny taona fanjanahantany tamin'ny fotoana nampavaivay ny fanenjehana sy ny fanaovana vonomoka ny vahoaka malagasy nataon'ny mpanjanaka araky ny teny namana mpangalatra ny mpamon'olona ny mpanolana ny mpanao kidnapinina na mpanao fakana-keriny ny mpanodikodim-bola mpanjakana be dehibe ny mpanao eloka atao hoe eloka faranjenjana nefa dia tsy nampiasana tsy mbola nahita izahay a raha ndeha hisambotra mpangalatra na hisambotra mpamon'olona ka toy ireny a ny fitaovam-piadinana avoaka sanatria ohatra nisy mpananobohatra ve sa nisy firenena hafa sanatria saika nafika atsika fa izany no fijerinay ka dia mbola namafisako eto ihany ko ny fialatsiny tamin'ireo namana ireo malagasy mpiray-tany razana tonga marobe na de teo ary ny fampitahorana ny andry teny tsisitsisy ny rehetra teny ny andry teny ny elakelan-trano rehetra teny a naniry ifankahita taminay solombavam-bahoaka nytiako Madagasikara naniry a iaino zany tatitra zany satria nanakambara tokoa izay makasika ny tatitra toka amin'ny akapobeny ihany fotsiny lizy indrindra makasika an'izany lalàna ny feny teti-bola izany makasika na ny resaka tsy fanajana ora ao anatin'izany antemera-pirenena izany satria misy hatramin'ny fahatarana adiny 2 adiny 3 adiny 4 misy an'izany famerimberenana izany marobe ny zavatra tsy nety tao mariny nisy ireo le hoe fankatoavana na ratification ndapahana tao ary sahako ny miteny eto ho an'ireo mpanaratsy mpitatarakena ireo mipamitaka amin'izao fitondram-panjakana misy zao mpanipoditra akondro izay manaratsy ny tenanay manao hoe haka vola fotsiny ony aloha teneniko lizy solombavam-bahoaka avy eny amin'ny boribory tany fahadimy efa ady moa no sokafany a dia zao ny zavatra lazaiko am'le namana mba hamarino hoe ny fanamarina mpatongavana any ny atao hoe fiche de présence manay mirahalahy fa tsy tonga atsasaky ny nahatongavako akory ny nahatongavan'izany namana zany tao sura amin'ny zavatra teneny koa mangataka anareo ao amin'ny resaka mpitana prakidrara na mpitana tsoratra ny fivoriana mba avoay hoe ho vitany vahoaka malagasy satria ireo no mandony karamatsika impiry anareo no natrika an'izany fivoriana zany na séance plénière io na travaux de commission na inona sahako ny miteny amin'ny vahoaka malagasy eto fa anisany tonga mpivory ny tenako na inona ny tapahana tao ka le fanaratsiana be fahatany eo re tokony atsahatra re tsy hitondra soa an'le firenena tsy modely tsara ho an'ny taranaka na ny mpiaramonina na ny vady aman-janaka na ireo taranaka na zafikely zay ny tiako tenenina aminareo anisan'ny zavatra tiako atongavana ihany ko ho anareo tompon'ny fahefana ho anareo manana ny fibaikona fa inona loatra re no nahazo anareo no any andrammanelatra dia sakananareo ny olona any andramasina tsy avelanareo hiakatra ny olona any asoavinandrina dia sakananareo ny olona fa sao dia sanatria manatevin-daharana ireo le olona iainy tatitra fantatrareo tsara ozy ny teny frantsay fantatrareo pertinemment fa olona pasifika raha raisinareo malemilemy ary izay ny fomba nytiako Madagasikara fantatrareo tsara izany ka hoe rehefa mpitahorony reto dia miemotra dia mitsoka fa zahay a sokasoka izahay a zay zao dia ny mampalelo anatin'izany rehetra zany dia anareo ny fahefana nampisehonareo hery le vahoaka nampiororonareo le vahoaka nitsakitsahanareo tanteraka mihitsy ny zony na ny fahafahany miteny ny fahafahany maneho hevitra ny fahafahany mivezivezy eto amin'ny taniny fa napetrakareo hoe zao fotsiny ny tianay a fa sao de moany amin'ny député tiako Madagasikara iaino ny tatitra ianareo ka raha marobe ny miaino any a dia hiariary eo nareo hoe efa tsy dia azoazon'ny olona tsony ianareo mba tsy tenenako hoe tsy atokisan'ny olona tsony ange ianareo mety tsy misy sondage taty fa raha navelananao sondage a ohatra ny tany amin'ny firenena efa mandroso samy teny aminareo fa raha misy 100 ny vahoaka mbola mahatoky anareo atafavoaka ny firenena
am'izao fahantrana misy azy zao misaoran'andriamanitra, tena misaoran'andriamanitra fa dia zay ny mahandro fifidianana zay mahandro fifidianana fa zao niverenako ny teniko teo manao hoe zao nataonareo tamin'ny sabotsy zao afaka mahaly ireny ve? Ohatra tsara ho an'ny demokrasia, ohatra tsara ho an'ny fiarahamonina, ohatra tsara ho an'ny vahoaka malagasy, ohatra tsara ho an'ny vady aman-janakareo, ohatra tsara ho an'ny taranaka sy ny zafikelyinareo satria misy aminareo reo ny mananjanaka, mety misy mbola tsy mananjanaka, mety misy manana efatra amin'ny zafikely sy zafiafy, ianareo tompona andraikitra nandray an'ireny fanapahan-kevitra ireny. Sahainareo ve ny milaza efa teniko ty tamin'ny herinandro lasa tamin'izay mbola tsy grave be ohatr'izao ny zavatra nataonareo. Sahainareo ve ny milaza fa ohatra omena ny taranaka izao ary zao ndray ary raha mbola tsy azonareo le teniko dia manao hoe ary raha ohatra moa sanatry mivava tsy maniry loza ho anareo fa raha ny vadinareo, ny zanakareo, ny zafikelinareo, ny zafiafinareo, ny olona akaiky anareo amin'ny fo na piraitam-po na havana na ray aman-dreninareo no ataon'izay fitondrana ohatra isy eo any arina toy izao ataonareo ny vahoaka malagasy sy ny mpanohatra izao. Ho faly ve ianareo? Isaotra an'Andriamanitra ianareo hoe tena mety mety ka tena tokony atao fanao atao anaty lalàna fa nizaniza rehefa ohatra ka tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra fanjakana zay manana ny mpitandro filaminana eo ambany fibakony dia zao no atao. Teniko teo hoe raha ny fahatsiarovako tena hatraminatsiarovako tena tamindritra fa tamin'ity politika ity 20 taona ny nidra tato anatin'ity politika ity ary mbola tsy niovaova ary tsy nanana eritreritry niova toy ny sasany manao tanalahy androany a Rema rapitso a UNDD raha fakapitso a TGV aorinan'izay a HVM avy eo a TIM avy eo manangana tokorery ho olona tsy resy lahatra faramasabomanga mpamita bahoaka tsy azo itikisana dia araky ny teniko hoe sahinareo ve mbola mafisiko ny teny sy ampianatra zao ataonareo zao amitaranaka reo ary tsapanareo ve eritrereto ny fahoriana raha sanatry ny vava mba ny olona akaiky ny fonareo na ny vadinareo na ny zanakareo no ataon'ny olona oatra zao mba mieritrereta ihany rery tompony fahefana fa mino afan'ny akamaroan'ny vahoaka malagasy akoatry ny pombanareo dia tsy mombo-kevitra aminareo manona an'ireny zavatra nataonareo ireny. Ary tiany koa mbola hitondrako ny ataoko hoe fialatsiny tamin'ireo namana tapaka vahoaka malagasy rehetra naniry ainy zany tatitra nataonay isaky ataonay afaka maly izany satria zao tsy afaka ny fankahita isika, tsy afaka ny fankahita isika satria voalohany indrindra aloha efa fantatra le gazety facile ozy ny teny frantsay tak eny ampelantanana le basy kitikitika eo ianao voatsindry tampoka tsy na mety ho zay ny lazana azy dia avadika ao toy ny hoe tompona andraikitra tamin'ireny tsy fandoavana ny volan'ny mpianatra ireny ny filohan'ny université tany Tomasina dia mamorona hafandray satria nanakandalana ianareo fa tsy azo natao ve reny tsisy balan-kaotsio ve ohatra azo natao na le atao hoe bala tsy tena izy fa naninona ny tonga dia bala rehelina noho ny tifirana l'izy dia ny fironona daholo zao atsangatsy amanorana rehetra hoe ty fidanitra zao sy zao dia iza ny everinareo fa ino an'ireny na olona adala ara nampedinareo efa nyteny an'izay foana fa maninona no ampedinareo mpitandro filaminana sy ny vahoaka raha ny firenena atao hoe tena demokratika marobe nge mpitandro filaminana eto amintsika ary mihina fa mivahoaka malagasy manaja an'izany mpitandro filaminana zany fa tsy maintsy mitondra fusil d'assaut ve tsy maintsy hitondra andreo ohatra fusil à pompe sy anare vahoaka tanapolona eo anatrehanao ary ny tena mampalelo tao anaty zany le vahoaka manao akanjo menamena no tena ny ilanareo vaniny faran'izay zokiny faran'izay lehibe indrindra ary zay mbola hoe araky ny teniko araky ny fitadidiko mbola tsy nahita olona natao an'izany na nanao an'izany tsara amin'ny atsarovako tena nanaovako politika. Raha ohatra ho araky ny teniko tia mafisiko averiko any na mety ho leo ahy ianareo raha hitanareo mety dia
engany mba tsy hivaly aminareo zao, engany mba tsy ataon'ny olona amin'ny olona tianareo, amin'ny olona akaiky anareo, amin'ny namanareo, amin'ny zanakareo sanatria misafy nareo ny olona akaiky ny fonareo. Iandren'izany ve ianareo voatsapa hoe tena tsy nety angeny nataonay izany ka hifonanay ry vahoaka malagasy, fampiasa-kery amin'ny olona tanapolo. Ary ny tena mbola mampalahelo ihany koa dia le famoronanareo lazainareo fa nizara vola ny timma, nizara vola ry olona tonga dia nisamborona, tratranatratrarana rongonina inona ny zanaky ny tosolombavambahoaka anankiray tato, voasambotra koa fa nizara vola ny garde du corps ny député anankiray Todosoa, torak'izany ihany koa ny mpanolotsaina teknika raha tsy diso any député Navaradrano. Dia miandry izahay, inona koa ny azo atsika ry zalahy, lazaina koa fa namaky trano isika, lazaina fa nanao chèque sans provision, inona ny miandry anay izay mahatoky ny tenanay hoe tsy nanao an'izany izahay ary tsy fomba anay izany, ary fantatrareo pertinemment, todika aminareo mpitsara mitady, todika aminareo mpitany filaminana. Aza atao an'izao le vahoaka rehefa ohatra ka mpanohatra ny fitondrana, satria ilaina ny mpanohatra. Aza atao an'izao le olona rehefa tsy mitovy hevitra aminareo, fa ianareo manao mizana tsindrinila, ianareo manao didy fe lehibe, ianareo manao jadona, satria nitahotra reo ny tena be dia be mampanao tao foana anareo amin'izao fotoana izao. Nitahotra reo be dia be, tsy mahazaka adihevitra ianareo, adihevitra hitondra fampandrosoana. Raha endry ianareo dia miaino ny tenin'ny mpanohatra, toy ny teniny mialatsiny manonona anarana député Zokobe Voninahitra Saint-Eugène zay efa ataoko mampolo taona maro ny tao anatiny izany politika izany. Torak'izany ihany koa ny teniny député Ntany Tomasina voalohany Andriamatoro Anaratsiraka, tokony hahatonga saina anareo reny teniny reny hoe olona akaikikaiky kokoa anareo reny, toy izay akaikikaiky kokoa ny atoko misy anay, olokendry reny ny teniny reny na samy nisy nanao fahadisoana, tsisy anjely eto tsy misy misoratena ho anjely eto, olokendry reny ary toy ny teniko Andriamandeha nanao tamin'ny filoham-pirenena hoe mitodika aminao Andriamatoa filoham-pirenena, nisy ny velo rano nataonao, nisy ny fampanantenana nataonao, nandritry ny fampelezan-kevitra, nandritry ny nafiloham-pirenenanao, fa izao ny akamarony aneka mbola tsisy tanteraka, ny akamarony aneka mbola tsisy natomboka, raha vato fototra aloha dia efa nandre be dia be izahay hoe nametraka vato fototra tatsy, navita zao sosy zao, navita lalana kely tatsy, navita sekoly manara-penitra 7 sa 10, ampy ve zany roa taona ny asana, fa misy firy moa ty sekoly fanabeazana fototra eto amin'ity fireneny ity, tokony misy firy moa ny sekoly ambaratonga faharoa, tokony misy firy moa ny lycée eto amin'ity tanàna ity. Manao ahoana ny eny amin'ny université, satria raha nandalo teny izahay satria mpampianatra eny namaray dia mba nandalo ny jery ny fampianarany teny petraka amin'ny tany le ankizy 3e année, nandritry ny fampianarana tsy tadidiko izay na eny atao amin'ny sociologie tao moa zany, eny amin'ny tany satria vonona hianatra le ankizy, manana finiavana, manana fanondrina hianatra. Inona natao amin'ny fanjakana ao anatin'izany, eo amin'le karazana ohatra misy esplanade kely zay eo misy ohatra amin'ny plateforme kely zay eo, dia takona tsy mahita akory le mpampianatra izay namana tsy olo-mavambahoaka ny 6e, fa misakra le ankizy mipetraka amin'ny tany, teo tafita le ankizy. Zany no tokony hojeren'ny fitoram-panjakana, misy ankizy amanjatony ao tsy mahita akory ny any alohany fa dia miainy fotsiny, enregistreny amin'ny telefone zany fampianarana omeny ny mpampianatra zany. Zany no tokony hojerenareo, be dia be ny tokony hojerena, fa tsy tia resaka hoe nolokoana tsara tare le EPP dia misy ban tsara tare dia miteny nareo manara-penitra, fa manahoana le mpampianatra nazo le fiofanana araka ny tokony ho izy ve? Manahoana ny sakafon'ireo ankizy ireo? Manahoana le lazaina fa hoe tsy mandray anjara, tsy misy resaka vola tsony aloha any amin'ny EPP? Tanteraka ve zany zavatra rehetra zany? Sa vao mavita EPP ray dia irairaina? Zany fanontaniana petraka ao anareo aminareo daholy, ka zavatra kely ery ny vita dia irairaina ohatran'ireny indreny sanatria ohatra mandatsa an'le vahoaka.
de ampafiryn'le EPP tsy misy table banc akory any tsy ampaharivony akory angeny vitanareo efa miditra amin'ny taona fahatelo iasany ny filopirenena raha endry anareo de nenonareo izay nyraisinareo toy ny voankazo anala zany tikera nentina izany fa tsy nanenjika anay isambotra ny olona akaiky anay ampitahorana anay tsy hiteny itsony anakombonam-bava anampenam-bava anay zany no ataonareo am'izao fotoana zao mieritrereta tsara ry mpitsara sy anareo tompo mifahefana ianareo mpanao fanadiadiana amin'ny akapobeny za resy lahatra za miteny zao fa tsy nisy ireny hoe fizaram-bola nisy vato kely taony tsy fomba nay zany tsy nanakarama olona izay nanandritrin'ireny propaganda ny fanesy ireny fa ny zavatra fanaony atoko zay nanosika anareo nakeo am'izao fitondrano zao fantatry ny vahoaka malagasy ny tora-bato nahazo anay teny Ambohimanarina teny amin'ny 67 hectara raha nisy ny fotoana zay kitsenana ny président Ravalomanana tsy tadidiko tsony inona tamin'ny taona firy moa reny na 10 sy 4 zany ny zavatra nisy ohatra nyreny le vato eny amin'ny lalam-by reny tany amparabrise-ny fiaranay any ambadika any misy vato natoby natao tamin'ny herisetritra le fanoherana nisy zany zavatra zany fantatry ny vahoaka malagasy zany fantatry ny vahoaka n'Antananarivo zany de izao herim-pamoretana no mitsenanay mitsenany vahoaka de tsy afaka nienany ona tamin'ny vahoaka zay nyteneniko teo hoe miala tsi ny vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina fa misy antony tsy nahatogavanay teny teny amin'ny manodididina teny akaiky kelinareo teny izahay araky ny teny ny député Todisoa sy député Mamy teny akaikinareo teny izahay nandalo nijery ny zava-misy teny izahay ka rehefa ny fandinika izahay de ny teny hoe tsy hoentina any amin'ny abattoir tsy hoentina hovonona le vahoaka ny raha iany tatitra fa hita ny fanaonareo hita ny herisetra ataonareo hita ny jadona mialatsiny ny lainga fandrebirebena ataonareo tena malahelo zay miteny an'izany tsy mananganady aminareo zay fa miteny aminareo hoe mahazaka ady hevitra mahazaka tsikera fa tsy zaka anareo matony reny vahoaka reny miaradia aminay matoa reny vahoaka reny saika iany tatitra dia hiteny zay hoe zao ny tsy mety zao ny mety araky ny teniko teo aloha teo hoe ataovy toy ny voankazo anala ny mamy atele moa ny mangidy ary iona tsy haiko zay fomba fitenena anazy arina aloavy fa tsy zay ny zavatra ataonareo satria fantatrareo fa marina loatra ny zavatra teneninay amin'ny akamarony fantatrareo tsara mihitsy fa marina loatra ny zavatra teneninay ny tsikera ataonay dia zao ny valiteny nentinareo rehetra sy ny pombanareo hoe manelitsao mandainga de nangataka taminareo zay nitaky taminareo hoe mba hitenena anankiray hoe zay na anakorona satria resaka manjatony angeny resaka nataonay tao hoe mba mangataka aminareo zay ho an'ny androany ho an'ny rahampitso mandritry ny ty herinandro ty tsy maninona naveritsika satria fantatray fa niena ny fandaharany ianareo inona ny lainga sy tsy marina tao anatin'ny resaka zay nataonay na resaka volamena 3 kilao sasany ny resaka fanodiko-dinam-bola ny resaka herim-pamoretana ny resaka fanomezana tsenam-baro-panjakana ny resaka covid-19 sy ny fitantanana n'izany vola fanampiana na ny ramina tany amin'ireo mpiara-miombonatoka maro be ny resakay lazao aminay vonony zay ieno sy ny andray ny andraikitra tandrify anay raha toka hoe lainga ny teninay mangataka aminareo rehetra reo mihitsy izay nampanao gazety ao am'tambatra ianareo solom-bavambahoaka indrindraindrindra ianareo ministra prime ministre sy ny filoam-pirenena ary ianareo milaza aminareo fa mandainga izay de nanelitsao mba lazao anay fa vonona izay eno sy andray raha ohatra ka porofonareo fa nanao tsao zay nanelitsao sy nandainga satria mino fa ohatr' zay ihany koa no nahazo an'ireo namana tsy fantatro tsara moa ny tena mbola isany hatramin'izao tsika miteny zao hoe inona daolo moa zany nyvesatra ny anjehana n'ireo olona ireo vatokely tany anaty kitapo na nisy rongony tsy haiko hoe taiza ny zara vola
ohatroatr'zay angamany de ny mahagaga na olona adala raha ve dia izara vola eny masombahoaka eny na olona tsy misaina ary ve de izara vola eny masombahoaka eny ary sahako ny milaza aminareo za tsy hanonona anarana fa jereko izy raha sahiteny ny tena mpanolotsaina ny tanàna tamin'ny hetsiky ny telo amby fitopolo telo amby fitopolo sy lombavambahoaka ireny a tamin'ny taona 2024 iza no nizara vola tao amin'ny rez-de-chaussée an'ny farany ambany tao amin'ny commune urbaine Tananarivo nizara vola napiditra andreo olona tsirairay a na de niaraka ny tolona ary tamin'ireny fotoana ireny ny TIM sy ny TGV mapara izay ve mbola mba hitanareo nizara vola tsy mbola nizara vola zany izahay ny mpiara-midia aminay dia olona resy lahatra conviction fa marina tenareo kanosa de anaovanareo an'ireny zavatra iny ianareo ny hita amin'ny masonay nizara vola ary manana ndraikitra ambony eto amin'ny fireneny zany olona zara vola zany tamin'ny taona 2024 tsy fomba anay ho ay zany averiko ihany tsy fomba anay zany rehefa tsy resy lahatra de miala tsy miaraka aminay tsy sandaina volany anay a ny safidina any amin'ny fifidianana na ny fanatrehana iany tatitra na ny fanaovana tolona hetsika ara-politika tsy fanaonay zany tsy resaka hoe tsy manam-bola ny namana na tsy manam-bola ny atoko ary tsy manam-bola mihitsy atoko fa tsy fomba nitaizanay a nitaizan'ny filora valimanana sy ny atoko a tiako Madagasikara ny mpanaradia azy zany ka dia mba tsaharo rea atsaharo de fanenjehana famoronana dossier fanenjehana be fatany ary mitodika ihany keo ampitany filaminana izay araky ny tegniko manao mizanatsindrinila nisy ny olona zay hitanareo fa nanositosika mihitsy le milaza azy fampivarotra zay ny fijeriny azy de voavidy fa voakarama satria nijerenareo fotsiny izy namanopa namanositosika satria mifadison'ny olona de nanao akanjo menamena fantatrareo tsara fa olona tena hoe inoffensifa na voajerena amin'ny endriny ara olona tsy misy atahorana tsy hanao eritreritra teny samborona teny komparazarana ohatran'ny kisendrasendra olona manao akanjo menamena zay ny fadisony reny ny voasambotra le teniko tamin'ny fandraisako anjara fitenenana teto farany samy jery fitaratra ve ianareo samy fanatrika amin'ny zanakareo samy manatrika amin'ny vady aman-janaka de miteny hoe ory vady aman-janaka ory fianakaviako a tena nety be ny nataoko a hitanareo zay le sambotro linona nanao an'le kagolony reny ara atao fanao reny ndraky izy a tena mety reny fa mahavelona fa tena sitrapon'Andriamanitra reny tena mariny reny nataonay reny tena mety reny sahinareo ve ny milaza amin'ny zanakareo mampianatra ny zanakareo mety misy mpampianatra ianareo anatin'ny tompona ndraiky mpanjakana any de zay ny tegniko teo hoe ny rarinay engane mba tsy hiatra aminareo a zao zavatra ataonareo mivoaka malagasy zao indrindra zao zavatra ataonareo amin'ny mpanaradia ny mpanohatra izao am'zao mpanaradia ny filora valimana zao mpanaradia ny tiako Madagasikara ary ny vahoaka malagasy manontolo mihitsy satria de lasa atao hoe victime nitahoatra reo izy a de zay ny tiako mba hoe eritreretinareo zay teny zay satria zay zany io zao de amiandry inona ndraiky io no azo ny député zay mbola tsy voatonona tao misy garde du corps indray araky ny teniny teo zay tsy misy garde du corps tsisy chauffeur nareo ve mba nahitanay nisy chauffeur izany zay tsy manana fahavalana amin'ny fiarahamonina na inona fanaratsiana ny tenako zao hoe nampiady ny olona tsy haiko tany an-tanàna ve sa tany amboribory tany fahadimy zay samy laza fa faresan-dahatry ny olona noho ny fidianany anay noho ny fiarahanay a amin'tiako Madagasikara sy fanarahanay ny diany filohanay de ny filoha marika Ravalomanana samy teny mihitsy ahy eto fa na ny fampelezan-kevitra izany samy laza fa niany kely indrindra raha ny volana ampiasaina ho anatananarivo reny vohatra sy ny manodidina fa lany izahay marina hoe nisy elan'elam-bato 300 ny anay sy lerangara iny izy moa va nitatatata hoe tokony ho podroa tokony ho zaozao za mirediredy rea mbola ho avy any ny fifidianana orina hoe vavany tsy atao be debe fa ny mamerina azy any no araky le fiteny no ohatra no sarotra ho hitatsika hoe zay nge tsy matahotra fifidianana e na nisy doublon aza na nisy zavatra tsy ara-dalàna marobe satria betsaka amin'ny firaisana tsokombakomba tsy verenako loatra ny tamin'ireny a fa dia
be deaibe araky ny teniko teo ny alahelo aho tsy fantatra zay zavatra konokonononareo any ambadika andray za tompo mifahefany ianareo inona indray ny miandry anay avy na ny akaiky anay na ny olo tianay ny vadinay zanakay mpiara-miasa aminay inona indray no forononareo any mieritrereta ihany a mieritrereta ihany oa fa tsy hitondra makay zany tsy hitondra amin'ny fitoniny zany manjary lasa sanatry mivava lonolony nipetraka eto rehefa ho avy fandombiasa-pahefana de any vo hitaraina hoe fa maniny zay koa ny ataonareo an'izao zay nge ny tena voninanao fanovana sy tena any eto amin'ity fireneny ity zao nefa ny zava-misy matotonga maro ohatreny reny io reny misy zavatra tiany ho tenenina tao misy zavatra tiany vahoaka aseho tao anatin'ireny fahatongavany marobe reny misy ihany koa ny zavatra tiany ho enona va ty aminay tao anatin'ireny satria zay ko nge tady fa olom-bo fidy nanana ny olona ny fidy anay izahay ary raha tao nkady faran'izay tsotsotra dia zao raha lazainareo fa enina amby 700 ny azon'ny filora valomanana tamin'ny fifidianana nolazaina fa 700 ny azon'ny filora jonary mampianina raha ny totalin'izay a 450 ka raha mbola ampiny zay ho an'ireo olo-kafa satria mpanohatra reo am'izao fotoana zao a miambin'izay zany sisa no an'izao fitondrany zao miampy an'ireo olona lefa leo anareo mahita fa tsy vitanareo ny namoaka n'ity fireneny ty hatram'izao aloha atao anatin'ny fahantrana matoy isika faharoa avy any amin'ny farany mety nandra-piresakitsika zay efa gisika tsika ara de nareo ve mbola nyty say teny hoe izahay mbola tena tiany olona raha tena tianareo ny olona raha tena mbola mahatoky anareo atafa voaka ny firenena malagasy sy ny voaka malagasy ao anatin'izao fahantrany zao ny olona de naseho an'izany fa tsy avelanareo aneo an'izany izy amin'ny alalan'ny fanakatsakanana amin'ny alalan'ny fanampenam-bava amin'ny alalan'ny fampitahorana fanagadrana amin'ny famoronana dossier to za hoe aza taizana am'izany fa fiarahamonina manahoanina ny tianareo apetraka eto amin'ity fireneny ity ka lava ny resako a araky ny teny misy ny alahelo a nareo vahoaka na ny tsy fahataterahan' zany tatitra izany fa mampieritreritra todika aminareo andre matoa filoham-pirenena andre matoa prime ministre ianareo ministre indrindra ianareo ministre ao anatin'ny fiarovam-pirenena ministre ny polisy-pirenena ministre ny andre matoa sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie sy ianareo tompon'ny fibaikona isanambaratonga mieritrereta fa samy malagasy isika manana piraitapo isika manana ray aman-dreny isika manana vady aman-janaka isika manana zafikely isika aoka tsy atao fampianarana ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo naniza na iza ireny fietsika nataonareo tato ato ireny mahazakay ianareo a adevitra mahazakay ianareo a demokrasia fa zay manompa izay miteniteny foana manao fanaratsiana be fatany de hoetiny profa de aloha ny vahoaka malagasy no vavolombelona avoina amin'ny enina manjery izao no nataony député fetra nyteny ohatr'izao ianao tsy marina iny zao ny sazy mendrika anao ok fa izao no mahagaga tamin'ireny hoe kisendrasendra tao anatin'le ny andro ny saika anaovanay tatitra de natratrarana rongony tatsy de natratrarana vato kely tatsy de natratrarana zara vola iza no everinareo ino an'izany misy vahoaka adala sy jamba sy marenina ve ty ino an'izany raha ranareo sy andriamanitra ny nareo a ka dia mampahery ny vahoaka malagasy mafy ny zavatra iainantsika mafy ny fahantrana iainantsika lalina indrindra fa ianareo matoa zay nanao an'izay saika hijoro hoeny araky ny tenay ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo fa mahantra ny vahoaka tena mahantra ny vahoaka ary ny fampanantenana nataony zao fitondrany zao a mbola tsy misy tanteraka ka mba eno ihany ny teninay eno ihany ny teninay a fa misy azonareo raisina ary fantatra fa misy azonareo raisina ary ny zavatra anankiray ataoko hoe mba narahan'ny filoham-pirenena raha tamin'ny teniko de hoe mba tsaharo monsieur le président atsaharo a le fanaovana fampanantenana nefa ny eo raha tsisy vita de mba eno ihany le mpanohatra araky ny teny ny zokobe député voninahitsy hoe avelao anao faneho-kevitra izy a raha tena demokrata ianareo a fa fantatrareo fa tanapolo fantatrareo fa tanapolo izahay a de mbola manamafy ny teniko teoko hoe ianareo mpitsara
ny tsara ianareo amin'ny feofieritreretana aza mitsara noho ny tsindritsindry aza mitsara noho ny mety manana ny conviction anareo na ny firenareo manokana zay any anatinareo any mitsara ianareo araka ny marina sy ny feo ny fieritreretanareo aza manimba fiainan'olona aza manimba fiainam-pianakaviana fa manana vady aman-janaka sy manana taranaka ianareo ka dia mirarosoa ho atsika rehetra ho atsika malagasy rehetra fa nitolona dia mitoy zay tsy milaza hoe inona no atao fa mampanohatra anay dia mitoy ny tolona nitatitra zay anereny ny lalàna anay zay anereny ny lalam-panorenana anay lalàna fehizoro dia tsy maintsy ho ataonay tsy maintsy mbola misy ny fampiresahana eo anivinay fa ao anatin'izany ihany koa ny ady amin'ny atao hoe tsindry azo lena ny ady amin'ny jadona raha tsy miova ny fiatika izao fitondram-panjakana izao ka dia mirarosoa ny vahoaka malagasy manentana antsika rehetra aharitra fa maharitra anana ny soa ary takitsika koa amin'izao fitondrano zao ny anovan'ny fiatsiny sy ny zavatra rehetra ataony mba irosotsika makany amin'ny tena fampandrosoana fa tsy janona resaka sy fampanantenana pokaty fotsiny no ataony ka dia mametraka ny mandra-pioana mandra-piresaka amintsika rehetra mirarosoa sy mampahery ny vahoaka malagasy ray manontolo misaotra nareo teknisianina eto amin'ny radio miara-manonja ny MBS ny radio Mada sy ny AZ radio sy ny radio rehetra izay mampita izao fanehoan-kevitra natao zao ka dia mandra-pioana mirarosoa daholo atsika ary mampahery atsika rehetra veloma tompoko dia faly miarabantsika rehetra manaraka an'ity fandaharana miara-manonja ity indray fandaharana somary manokana izy ity satria zavatra maromaro no nitranga tamin'iny andro asabotsy iny misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa mbola notahiny ary mbola velonaina soma tsara anio ary misaotra anazy isan'andro satria be ny famindram-pony nisy etsika tokony ataontsika tamin'ny sabotsy ary nisy fikasana fa anao tatitra ny sombam-bahoaka eto amboribory-tany enina teny am-pendohana dia atao Ambozatovo no ny fikasana anaovantsika an'izany kanefa moa dia nisy ny fandrarana sy ny filazana fa tsy azo anaovana etsika ny eo amin'ny Ambozatovo dia voatery isika namindra izany teo amin'ny toerana teo amin'ny place ny 13 mai isaorana ianareo rehetra izay tonga namaly ny antso isaorana ihany koa na ny olona tany an-trano izay tsy afaka hamonjy an'izany tatitra izany isaorana ny rehetra ny tondram-bavaka isaorana ny rehetra nampahery fa indrindrandrindra isaorana ny olona rehetra izay natsiaro fa tena zava-dehibe ny zavatra akasaina natao indrisy nefa tsy totosa araky ny eritreretintsika anazy ny zavatra nitranga satria fantatsika ny antony raha teo Ambozatovo tsika no nikasanao an'iny tatitra iny tatitra izay voalaza fa ao anatin'ny lalàna velona ary zon'ny solombavam-bahoaka ny manao tatitra ary zon'ny vahoaka ihany koa ny meny tatitra na ny prefet n'Antananarivo ary dia niaiky izany hoe zon'ny solombavam-bahoaka ny manao tatitra akory nefa ny alahelo-tsika rehetra misy ny tezitra misy ny nalahelo ary nisy ara-mora eo ny teniteny foana mihitsiny na nahita ny zavatra nitranga samy gaga isika rehetra nahita n'ireny dispositif militaire izay napetraka ireny sambany teo amin'ny tantara Madagasikara no nisy toy ireny efa nisy fotoana nidinana teny amin'ny kianjan'ny 13 mai tamin'ny fotoana maromaro fa tsy mbola nahita dispositif militaire toy ireny sika ny fanontaniana mipetraka dia izao mendrika n'ireny dispositif militaire goavana be ohatran'ireny firenena miady ireny ve Madagasikara mendrika an'ireny dispositif militaire goavana be ohatr'ireny ve ny tatitry ny sombavam-bahoaka enina eto amin'ny boribory-tany Antananarivo renivohitra mendrika an'ireny dispositif militaire goavana be ohatr'ireny ve ny situation ary indrindrandrindra le lazaina fa hoe olona 6% fotsiny le resy lava variana dia variana ny tenanay raha ohatra ka nahita n'ireny fitaovam-piadiana navoaka fitaovam-piadiana marobe navoaka ireny navoaka daholo izay azo navoaka
ary nisany mpitandro filaminana mifangaro dia maro tokoa, ary maro toy izany koa ny volana voaka amin'izany. Fa ny tena mahagaga dia izao, tsy le kianjan'ny 13 Mey intsony no narovana, fa Antananarivo manontolo no narovana. Asa narovana tamin'inona? Nosakanana avokoa ny lalana rehetra, na ny route nationale izay miditra eto Antananarivo, na ireo lalana rehetra izay makao Analakely. Nisy didy izay navoaka ny préfecture na Antananarivo, nandrara mihitsy ara ny fiarakodia tsy hiditra ao amin'ny Analakely. Norarana ny vahoaka rehetra, na ny amonjany, na ny olona izay saika amonjy ny tatitra, na ny olona tsy amonjy ny tatitra, satria hitantsika maso na tany anatin'ny tambajotra serasera, na tamin'ny alalan'ny haino aman-jery, fa tsy navela nandeha na iza tsy nanavahana. Nisy ireo olona nikasanao mariage izay zava-dehibe teo amin'ny fiainany, efa nomanina amam-bolana maro amatona anaran'ny sasany, nandaniana vola tsy toko tsy foroana, voaterina janona na ny anulena. Nisy ireo mpisoram-panambadiana ihany koa tao amin'ny firaisana voalohany, voaterina andeha tongotra, ary niova ho fety nampalahelo le fety tokony nafinaritra. Fa ny tena navaky fo indrindra ary tsy zakany maha-olombelona dia ny fahitana ireo olona nitondra marary nangatadalana mba handalo ny toerana misy ny mpitandro filaminana marobe. Nisy ny mpitandro filaminana tena tsy te halala satria hoe zay no baiko. Tao ireo nareo excès kanefa maro any koa ny tsikaritry ny olona araky ny tatitra azonay, fa maro ny mpitandro filaminana tsy normal na fihetsika na ny maso na ny fomba famaliana. Io moa tsy tsara izahay fa samy malala ny zavatra nataony daholo. Fa ny fihetsika ny fanakanana ny olona rehetra kosa, le zo fototra ao anaty lalam-pandrenana, ao anatin'ireny pacte sy déclaration universelle des droits de l'homme izay nisoniavy Madagasikara reny, manaja ny lalàna ny liberté d'opinion, liberté d'expression. Ao anatin'ny lalam-pandrenantsika izay heverina fa manan-keratra amintsika amin'teny izao dia mazava tsara hoe ny olom-pirenena malagasy dia afaka mivezivezy ao amin'ny tany misy azy, liberté d'aller et de venir. Fa ny liberté fondamentale kosa ny liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de manifestation, liberté de circulation, ny zo fototra rehetra, ary dridrandrindra zoan'ny olona ny afantatra ny marina, aheno ny tatitra ataon'ny solombavam-bahoakany, ary adidiny solombavam-bahoakany manao tatitra rehefa vita ny fivoriana izay ataony, dia nohitsakitsahana daholo izany. Nohitsakitsahana ny lalam-pandrenana, nohitsakitsahana ny lalàna velona, nohitsakitsahana ny lalàna mahazatra, ary noadinoana le zavatra natao tsy voaela akory fa tamin'ny 2018, ny 21 avril 2018. Niara-nanao tatitra niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka ny Antananarivo, na député timy io na député mampara ny solombavam-bahoaka rehetra avy any amin'ny faritany, tany amin'ny faritra nisy azy tsirairay tany, ary tafiditra somatsara teo amin'io 13 Mey io, tsy nanana autorisation tamin'ny préfecture n'Antananarivo, tsy nangataka autorisation satria izay no lalàna, hoe mampafantatra fotsiny, mampalala fotsiny ny autorité administrative. Vita ny fampalalana an'izany izay nataony hatsakany sy andavany amin'ny préfet n'Antananarivo. Kanefa nisy koa fanakanana izay nataony ny ben'ny tanàna fa hoe lasa parc botanika ny kianjan'ny démocratie Ambohijatovo, ka aleo nareo mitady toerana hafa izay nalany ianareo. Dia nanana safidy tokoa izay satria nomena safidy hoe boribory-tany voalohany izay misy ny tenako dia eo mikanja ny 13 Mey io. Anatin'ny boribory-tany voalohany io tsy ny salasala izay nandeha teo, ary sarotra ho anay ny hitondra ny olona nanao ny proposition ianareo fa ho afindra any amin'ny
kianja ny soa mandrakizay izy ry lavitra be ary ao anatin'ny fotoana fohy indrindrandrindra fa fahita ny antso-jay izay natao tamin'ny mpitarika amin'ny miara-manonja sy miara-manonja rehetra tamin'ireny nanao fitsangatsanganana reny natao zao antso-jay rehetrarehetra zao sy ny fomba tsy hahatanteraka ny fitsangatsanganana iny natao ny fampitahorana sy ny fampiororona tamin'izany ny filazana fa hoe anakorotana izahay anongam-panjakana izahay te hanisy ramandrika te hanisy fifandrafiana eo amin'ny samy malagasy tsy marina daholo nefa reny voalaza reny ary noporofonay tamin'iny andro ny nanaovana fitsangatsanganana iny fa nylamina tanteraka au contraire ary ny mpitandro filaminana no nanakorotana indray ny fiainan'ny vahoaka nanakorotana ny fandaminanay rehetrarehetra nanakorotana ny organisation ny fitohanany ny fiarakodia sy ny mpampiasa ny lalana tsy ny miara-manonja nanakorotana sy nanao an'ireny zavatra rehetra reny kanefa tsy nanakana ny olona tonga marobe tamin'ny sabotsy kosa nefa dia ny zavatra ny tranga isan'andro san'andro tamin'iny herinandro iny tsisy tsy nolazay ny tandro filaminana tsisy tsy nolazay ny ainao aman-jery ny mpanohana ny fitondrana no tenenina daholo zao zavatra rehetra zao no sokina ny mpitarika amin'ny miara-manonja no enjehina no roroina nampitahorina ho gadraina ho samborina ary indrindrandrindra fa ho fofona ny ainay ny rahantsika mahita ary omaly ny rahantsika mahita tamin'ny sabotsy ary ny rahantsika mahita androany fa nylamina ny tanàna nylamina daholo tamin'ny herinandro manontolo iny ny lamina tsy nisy korotana tsisy fandrobana tsisy rahalatsaka tsisy fandorana tsisy nininona zavatra nitranga noho izany diso daholo ny filazana rehetra tamin'ireny fotoana reny ny zavatra nanamarika ny andro sabotsy dia osika fa nitsakitsahana ny lalàna velona rehetra rotana sy nanitsakitsaka izany karariny loatra izahay eto miara-manonja raha miteny ary mboka ny vahoaka tonga anatrika ny tatotra izay ataonay izahay ve nomena rotsiny raha ohatra ka ny vahoaka miombon-kevitra amin'ny zavatra voalazanay izahay ve nomena rotsiny raha ohatra ka ny olona tsy mino izay lazainy ny ainao aman-jery manohana ny fitondrana maro ny antso-jay izay nataonareo taminay kanefa izay tsy nampihemitra anay satria heverinay fa masina loatra ny milaza ny famarina ary masina loatra tia tandrazana ity samy milaza ho tia tandrazana daholo sika fa ny fanehoantsika anazy no samy hafa tsy mitovy fa ho anareo moa ny fiarovana ny seza no lasa voalondrara ary vaindondrara hany ka ampiasaina ny mpitandro filaminana hiaro an'izany fitondrana seza zany tsy hiaro intsony le vahoaka sy ny fananany satria izahay efa nametraka foana fa izay sady tsy lindra no tsy anakorotana rehefa nanao pirofo noho izany aoka tsy ho adinontsika fa nisy zavatra nitranga teto tamin'ny 2024 izay nanaova ny député 73 ny hetsika ny fanovana ao anatin'ny fitondrana daholo ny akamaroanareo rehetra ary indrindrandrindra fa député rosy izay nilaza fa droit absolu zany manao tatitra zany raha niditra sy namaky ny barage izay natao teo amin'ny 13 mai nanalan'ireo mpitandro filaminana akory nefa ny agagana fa mpitandro filaminana tsy tokony tsy foroana no navoaka fitaovam-piadiana mahery vaika zay azo navoaka na basy na fiarakodia navoaka daholo ireo mpitandro filaminana manana ny spesialite isan-karazany kanefa solom-bavambahoaka anao tatitra araky ny lalàna sy ny lalam-panorenana nge no ho teo tsy fahavalo-pirenena izahay araky ny lazainay anareo tsy fahavalinay ianareo mpitandro filaminana ny fahavalontsika iombonana dia ny fahantrana ny mpanany bohitra ny fitondram-panjakana no mametraka ny mpanohitra ho fahavalony dia lasa niditra tao anatin'izany koa ianareo mpitandro filaminana
image negativa be ho an'ny fireneny reny zavatra nitranga tamin'ny sabotsy reny. Ny demokrasia vao ososy fa le image ny firenena mihitsy ny hoe lasa misy endrika dictature militaire amin'ny fampiasana herim-pamoretana tamin'ny asabotsy iny. Lasa misy endrika dradona entony eto amin'ny firenena. Zay ny image hitan'ny olona rehetra. Ho anay kosa dia iverinay fa fahombiazana ho an'ny miara-manonjy reny zavatra reny satria le olona kely, lay Davida kely teo anoloan'ny Goliata no nanaovana an'ireny hetsika ohatr'ireny. Le vahoaka kely madinika tanapolo no nanaovana an'ireny fihetsika ireny. Le vahoaka zay tsy nampiseho herisetra no nanaovana an'ireny herisetra reny. Tsy herisetra ara-batana fotsiny fa herisetra ara-moraly. Herisetra ara-moraly reny rehefa hitan'ny olona rehetra fa mpitandro filaminana tsy tany miady, tsinotsinona, tsy nisy état de nécessité, tsy nisy état d'urgence, fa indrindrandrindra tsy nisy déclaration na loi martiale teto Madagasikara, teto Antananarivo. Ohatr'ireny no mitranga rehefa miatrikady ny firenena, rehefa misy loi martiale, misy état d'urgence, état d'urgence sanitaire namoatsika fitaovana ary. Efa nampatahotra ny olona rehetra fa tamin'ny sabotsy tsisy état d'urgence sanitaire, tsisy état d'urgence na état de nécessité nationale, tsy nisy loi martiale déclarée, kanefa reny no setriny. Hitan'ny olona rehetra ihany koa ny ministra tompona andraikitra ny filaminam-bahoaka, ny ministra ny fiarovam-pirenena, ministra ny filaminam-bahoaka ary ny SEG, zay nidina isaky ny toerana maromaro nametraka an'ireny élément sy nanao sy nisafo an'ireny toerana tsirairay ireny, nametraka mibaiko fa ny tena nataitry ny olona indrindra ary azo sary any amin'ny tambajotra serasera rehetra any. Ny sivily manao jean, manao boty, manao tenue tsy ara-dalàna, zay niaraka tamin'ireny lehibe ny mpitandro filaminana, ny tompona andraikitra ambony mpitandro filaminana ireny. Gaga ny olona satria sivily mirongo fiadiana mitondra basy mahery vaika. Hitan'ny sivily zany, hitan'ny vahoaka zany, hitan'ny miaramila, hitan'ny mpitandro filaminana, hitan'ny polisy, hitan'ny zandary zany. Inona no message tianareo ampitaina amin'ireny? Fa ho an'ny firenena atao hoe demokratika ireny dia tena ratsy dia ratsy ary endrika ratsy dia ratsy ho an'ny firenena. Heverinareo ve fa reny no atao hoe fahombiazana ho an'ny mpitandro filaminana? Reny ve ny fahombiazana ho an'ny mpitondra firenena? Tsia de tsia. Nanomendrika ratsy ny firenena indray reny. Ary manamafy le filazana hoe misy jadona eto amin'ity firenena ity. Misy ny fampiasana mpitandro filaminana ho an'ny herim-pamoretana, ho fitaovana hiaro ny fitondrana, fa tsy ny vahoaka sy ny fananany akory no arovany. Ireny endrika ireny no nampihemitra ny vahoaka rehetra. Isoranay ianareo vahoaka tsy nise, tsisy nasa nandeha ny sedra n'ireny basy fitaovam-piadiana sy fitaovana isan-karazany ireny. Isoranay ianareo ary tsy mametsiny anareo zay na kely ary. Tsy azonay mihitsy ny mametsiny anareo vahoaka hoe tsy nasan'ny roso satria nisy niezaka ihany namaky an'ireny barazy ny mpitandro filaminana ireny. Sifileny nentinareo. Henonay fa nisy maro no samborona. Ny fanaovana ny akanjo menamena na polo menamena fotsiny dia nahavoasambotra anareo. Fa tsona ve zany? Eloka ve ny fanaovana akanjo menamena? Ao anaty lalàna ve zany? Tsy ao anaty lalàna zany. Samy manao zay loko zay tiany io. Tsy mena itsiny ianareo vahoaka raha ohatra ka niemitra nahitan'ireny fitaovam-piadiana sy mpitandro filaminana ary fitaovana marobe ohatr'ireny. Tsy mena itsiny ianareo raha tsy nasa. Tsisy mifanometsiny rehetra. Vonaika ary izahay dia tena midera anareo satria izahay tsy aprisika anareo ary tsy namprisika anareo mihitsiny. Andeha hisedra an'ireny tsy lindra tsika. Ny mpanohitra tsy lindra, tsy tia fikorontanana.
filaminana sy fitondrana any amin'ny lalana tokony ho izy no tadiavintsika. Anitsy ny mpitondra any amin'ny lalana tokony ho izy. Manohitra ny didi-jadona, manohitra ny fanaovana tantely hava-drakotra ny firenena, manohitra ny tsirariny, manohitra ny fiakarany vidim-piainana, manohitra ny fanitsikitsahana ny maha-olombelona, manohina ny fanitsikitsahana ny maha-malagasy atsika, manohitra ny fiakarany vidim-piainana, ny vidim-bary, vidin'ny PPN, manohitra ny zavatra tsy mety izay ataon'ireo akamakama sy mpiara-miasa ny mpitondra fanjakana rehetra ireo, manohitra ny fanondranana ny volamentsika, manohitra ny manao tsindrio falavo kely tsy afa-mamindro, manohitra n'izany rehetrarehetra zany no tadiavintsika. Zay no anjara ndraikitsika ary nijoroanay mpitarika eo amin'ny miara-manonja ho antsika malagasy, ho anareo tsy masamy teny, ho an'ny firenena manontolo, ho an'ny taranaka faramandimby. Zay no nijoroanay mpitarika ny eo amin'ny miara-manonja. Nanao sakrifisy ny fiainanay, ny tenanay, ny fianakavianay izay tsirairay avy. Nijoro vavolombelona zany mba ho modely tsara ho antsika rehetra, tsy angina fa hiteniny marina ary asa hitondra ny pirofo rehetra. Zany rehetrarehetra zany nefa dia hitantsika hoe basy amatafondro, fitaovam-piadiana mahery vaika, mpitandro filaminana amana rivorivony no navoaka isetran'izany. Izay aza amenareo tsiny ihany koa fa tsy tehanao sorona ny ainay ka dia hiroso tsy eritreritra n'izany hoe mpitandro filaminana mitambasy io, olona efa vonina nisy hitifitra, misy sivily efa vonina amin'izany, misy mpitandro filaminana vonina amin'izany, misy mpitandro filaminana vonina nisambotra amin'ny fomba hienjana dia enjana. Manao sorona ny ainay zay na mifonofony vy ary ho an'ny vahoaka malagasy, fa tsy izany, tsy mendrika an'izany reny zavatra nitranga omaly reny. Tsy tarika ny vahoaka amin'izany izahay, satria ny tanjontsika dia ny tolona izay ataontsika dia ny ahomby, fa tsy hoe mpitarika ny miara-manonja dia ho voasambotra na ho faty. Tsy izay ny tanjontsika tsirairay. Vonina ny anao sorona ny ainy raha ohatra ka mahomby ny zavatra atao, fa ny tanjona dia tsy hahafaty antsika na iray ara na andatsadrany amintsika na iray ara. Noho izany manameloka ny zavatra rehetra nitranga tamin'ny sabotsy ny tenanay. Melohinay ny zavatra nitranga natao tamin'ny mpiara-mitolona rehetra, na tsy mpiara-mitolona fa olon-tsotra, ireo nandeha tongotra na nampiasa fiarakodia. Melohinay ny zavatra natao taminareo tamin'ny fanelingelelana, fanakorontanana amin'ny fiainantsika, ny herisetra natao tamin'ny tsirairay, ary indrindrandrindra ireo namanay izay nosamborona. Misy olona tsy nanao fihetsiketsehana na hanatrika ny miara-manonja voasambotra any koa. Ny fitakianay dia ny amoahanareo ireo, tsy misy fepetra ary tsy misy atakandro. Ajao le zo fototra safidy io ny mahavariana dia zao nefa nisy olona nitangorongorona tafiditra tao anatiny io kianjany telebofilme io, nisy olona tafiditra taty amin'ny esplanade, nisy olona nitangorona tery amin'ny pavion, fa ny hita dia ary vavan'olona vitsivitsy maromaro no niteny fa nomena volany karamaina reny olona reny iorakoraka ary androaka izay olona manao akanjo menamena. Azontsika sary zany tamin'ny hainao manjery, azontsika sary zany tamin'ny alalan'ny telefona, hienontsika daholo zany, fa reny olona reny moa zany dia efa tafiditra tao anatin'le tambajotsa nanakanana ny hetsika tamin'ny sabotsy iny, efa tafiditra tao anatin'le paikady izay nataon'ny mpitondra niaraka tamin'ny mpitandro filaminana sy ny préfet de police, hoe hosakanana daholo izay lalana rehetra ahafahana miditra ny kianjan'ny 13 mai, nosakanan'ny préfet amin'ny alalan'ny didy ny fandehanana tongotra na ny fandehanana fiarakodia ao Analakely, nosakanana miaraka amin'ny mpitandro filaminana ny zo fototry ny olona tsirairay, fa
adiny tanteraka hoe reto sy olom-bavam-boaka reto ange ka olom-bo fidy reto e, tsy olom-bo tendry reo, ary ny lalàna sy lalam-panorenana no manery anazy hanao an'izay tatitra izay kasena natao zay. Ny tatitra tsy vita, marina dia marina zay, kanefa tsy maintsy mbola ho atao io aorianao, satria adidinay zany, satria zonareo zany ny ahinao zany tatitra zany. Ka ny toromarika rehetra dia ho tanterahintsika foana, ary ny angavenareo zay anaraka ny fandarana miara-manonja hatrany, satria io no ahafahantsika mifandray akoatra ny Facebook. Ao tsika no mameno toromarika rehetra sy ny zavatra tokony ho ampitaina ao anatin'ny fitoniantsika am'izao miteny zao. Tony de tony ny tenako miresaka, satria zava-dehibe loatra ny zavatra nitranga, zava-dehibe loatra ny zavatra horesahana, ary tsy maintsy ambara amintsika ny zavatra misy. Tsy kivy ny tenanay mijoro hatrany, ary raha ny famarinana no amoizana ny aina, Andriamanitra mahafantatra an'izany. Tsisy tompony aina eto, izy rery ihany ny tompony aina. Na misy mikasa ny fofony ainay, na misy mikasa hisambotra anay, tsy misy tompony aina eto, ary tsy misy maty raha tsy amin'ny andro. Andriamanitra no mametra an'izany. Hoy ny tompo hoe valio amin'ny soa ny ratsy. Mivavaka ho anareo rehetra zay mikasa anao ratsy aminay izahay, ary efa nivavaka ho an'izany ihany koa. Fa izay dia efa nametraka ny fiainanay manontolo amin'izany tompo zany. Tompo Andriamanitsika, isaorana ianareo rehetra izay nitondra mibavaka, nandohalika ny fadianina, na finoana inona na finoana inona, isaorana ianareo rehetra, nanampy anay, tena nanampy anay tokoa. Mbola mijoro izahay, mbola miriary izahay, mbola nomen'Andriamanitra tombonandro ahafahana miresaka amin'izao maraina izao. Alao hery ary vahoaka malagasy, mijoro, sahy miteny marina, fa tsy misy ratsy resiny devoly, tsy misy devoly maharesiny marina eto, tsy misy marina resiny ratsy eto, tsy misy Andriamanitra resiny Satana zany eto. Fantatsika tsara zany, fantatsika tsara zany. Araka ny ambarako teo, ny tatitra tsy maintsy ho ataotsika, kanefa ny zavatra angatahinareo, ary marobe ianareo no mandefa message sy antso telefona fa hoe ty tolona zay atao ty dia tsy tatitra intsony no tadiavinay, fa fanavotana amin'ny Madagasikara amin'ny jadona misy, amin'ny fanaovana ady atao amin'ny fanaovana tantely afatrakotra amin'ny firenena. Tsy tolona ny solom-bavam-bahoaka sy ny miara-manonja fotsiny ity, fa tolona iraisantsika menakavy izay mahatsapa ny zavatra tsy mety sy tsy rarina eto amin'ity firenena ity. Tolona iombona tsika rehetra ity, aoka tsy viraviraina toy izao ny firenena. Ro mpitandro filaminana, havanay ianareo, namanay ianareo, tsy vavalinay ianareo. Aoka ny manana toerana, no manana ny sezany, aleo izy ahiaro ny sezany. Fa ianareo, aoka ianareo anaja ny serment zay nataonareo, dia ho an'ny tandrazana irery ihany. Maro aminareo ny kristianina, maro aminareo ny manana Andriamanitra itokinareo, enoy ny feritreretanareo. Fa tsy mety zao zavatra mitranga izao, tsy mety reny zavatra mitranga tamin'ny lahady reny, tamin'ny sabotsy reny, tsy mety reny zavatra mitranga andro alahady, mbola mahita mpitandro filaminana amin'ny andro alahady ireny, tsy mety reny. Araka ny teneniko tao zao hoe manimba ny sain'ny vahoaka reny, manimba ny sain'ny olona sivily reny, manimba ny sain'ny fianakavian'ny mpitandro filaminana zay vahoaka ihany koa, miara-miaina ny fahasairanana. Tsy mety ireny. Solom-bavam-bahoaka ny tenako, zay no nanirahany vahoaka hisolovavany ireo
isolo tenan'ireo. Ampitoniana hoy ihany ho tenenako androany resako aminareo satria zavatra faharoa tsy maintsy olazaiko aminareo ary zaraiko satria marary tsy zaka kanefa tsy maintsy atrehina ihany koa. Akoatran'ny tatitra izay tokony natao tamin'ny sabotsy dia nisy zavatra anankiray izay niseho ihany koa satria ny tenanay tarika miara-manonja moa zany dia nenjehana natao aza lampo tamin'ny sabotsy iny. Ny telefônina tsy nandeha, ny andro alahady mbola sahirana satria ao anatin'ny fifanjevona tanteraka. Nisy ny fampahafantarana ary taitra dia taitra ny tenako raha nahita tany anatin'ny tambajotra serasera izay nataon'ny namana anankiray. Milaza fa hoe fa natao maninona ny mahay zanaky maître hianatra. Eo avao mahafantatra ny zavatra nitranga satria tsisy fotoana izay nazahoana ao anatin'izay fotoana rehetrarehetra zay. Tamin'ny sabotsy tamin'ny 5 hariva dia tratry ny anjojay ihany koa ny zanako vavy tokana. Menaky ny aiko eo somby ny aiko, marary ahy zany ary marary antsika rehetrarehetra, isika rehetra izay niteraka dia malala an'izany hoe marary ny aina rehefa ny zanaky ny tena, rehefa ny somby ny aina no voakitikitika na maratra. Niara-ny antsonjay ny zanako vavy tamin'ny sabotsy tamin'ny 5 hariva. Raha avy namita adidy izy dia ody hiakatra aty amin'ny vila dia nosikanan''ireo mpitandro filaminana ny zandary eo amin'ny poste ny ampita tafika. Ireo fiarakodia anankitelo izay niaraka taminy. Ny zavatra nisy dia fantatr'ireo mpitandro filaminana ireo zandary eo amin'ny poste ny ampita tafika ireo fa tao anatin'ny iray tamin'ireo fiarakodia anankitelo nifanaraka ny zanako vavy. Nosakanana ary nosavaina daholo izy rehetra tao anatin'ny fiarakodia. Tomobila anankitelo iaho no niaraka, izy telo niaraka nosakanana ary zandary mirongo basy no nisava hatrany anaty mal, hatrany anaty boîte à gants, hatrany ambany tapis. Nosavaina daholo ireo fiara telo ireo, nosavaina daholo ny olona rehetra tao anatin'ireo fiara ireo, nosavaina ny lehilahy hatrany anaty akanjony, hatrany pataloha, ny paosy, ny poketra. Ny vehivavy nosavaina ny poketra tany amin'izy telo vavy satria telo vavy niaraka tamin'ireo tomobila telo ireo. Ny zanako vavy dia vavy tokana araka ny teneniko, mpisolo vava ihany koa, mpisolo vava toa. Mahafantatra ny zo ary mahafantatra ny lalàna koa izy. Ka raha saika ho savain'ireo mpitandro filaminana ireo zandary lehilahy izy telo vavy dia ny teny ny zanako vavy hoe tsy azonareo lehilahy atao ny misava ny vehivavy, fa vehivavy ihany no misava ny vehivavy ary ny lehilahy ihany no misava ny lehilahy. Tena normal zay ary zay ny lalàna era-tany fa tsy eto Madagasikara ihany. Na eny amin'ny aéroport rehefa handeha ary tsika dia vehivavy no misava ny vehivavy rehefa handeha hiondrana ny ivelany any amin'ny aéroport. Any ivelany ihany na eto Madagasikara naiza zay ale, polisy vavy na zandary vavy no misava ny vehivavy. Ka satria zandary lehilahy daholo ny teo dia tsy azo atao mihitsy misava vehivavy. Manao fouille corporelle misava ny vatatenany zany no tianao tenenina. Ny poketra mbola azo eritreretina ihany savaina, fa rehefa nosavaina daholo izy rehetra reo tsy nahitana na inona na inona, tsy nahitana na inona na inona. Dia izy telo vavy zay tsy nosavaina ny vatany no tenen'ireo mpitandro filaminana ireo zandary hoe andao ianareo telo vavy miditra atsy amin'ny poste ny zandary eo ampita tafika, dia tao izy telo vavy nosavaina daholo ny vatany. Ary tsy lehilahy no sava tao fa mbola zandary lehilahy, fa mba takona tsy ao amin'ny arabe satria tao amin'ny arabe ampovoan'ny arabe no nisavana ny fiarakodia anankitelo izay nisy an'izy rehetra reo. Rehefa vita ny fizavana ny vatan'izy telo vavy, tsy nahitana ninonninona dia nangataka ny zanako vavy hoe mba handeha ao amin'ny dosy mba hisolo serviette hygiénique satria tonga fotoana izy. Dia navela ny zandary izy nakao amin'ny dosy
nanao ny fisoloana izay servieta izay. Isika manana anabavy na reny mahafantatra an'izany, tsika natera-be vavy daholo. Fa rehefa nivoaka tao amin'ny dosy izy dia niditra izy zandary niditra dia tonga dia niteny anazy hoe ity misy fonony zavatra miforiporitra anaty taratasy kely ity, misy rongonina chanvre indien, anao io ka noho izany ianao dia ho tazominay ho atao ankety satria ho ampangaina fa nitazona sy nifoka rongony. Marina tsara ary vavolombelona daholo ireo olona namany niaraka tamin'ireo fa tsy tratra tany amin'ny vatany le rongony raha ny savaina izy. Tsy tratra nifoka rongony ny zanako vavy ary tsy teny amin'ny tenany na tany amin'ny tanany no atratrarana le rongony lazaina fa nitazomina fa tao amin'le dosy izay nolazaina ny ampangana azy fa hoe saika ho ariny. Tsy teny ampelantanany io, tsy tratra en flagrant délit nifoka rongony na nitazona rongony teny aminy izy, tsy teny amin'ny vatany, tsy tao anaty poketrany fa tao amin'ny dosy izay lazain'le zandary fa tratra tao amin'ny dosy io hoe saika ho ariny. Io noho izay antony izay dia nataon'ny zandary enquête ny zanako vavy mpisolo vava mahafantatra ny zony, ary rehefa vita ny enquête dia zay no nolazaina anazy zany hoe ho atao garde à vue ianao, ho tazomina ohatran'ireny olona nanao ratsy ohatran'ny criminel ireny. Tsy tratra ambody omby hoe nifoka rongony na nitazona rongony fa rongony tany anaty dosy izay izaho tenako izao mpisolo vava efa nahita an'izany. Coup monté ary efa acte prémédité no natao tamin'ny zanako vavy io. Nanomboka tamin'ny fanomezana ny signal fa any anatin'ny ray amin'ireo tomobila anankitelo izay nosakanana no misy azy dia ny fizavana ny vatan'izy rehetrarehetra sy ny fizavana ny vatan'izy telo vavy izay tsy nahitana ninina. Olona ny anaty fiarakodia ary mandeha nentina tao amin'ny poste de gendarmerie, tsy mifoka sigara, tsy mifoka rongony no lazaina fa mifoka rongony. Coup prémédité io, coup monté io, ary efa fanao ny olona maramara saina zany. Efa nitrangy zany tamin'ny fotoan'andro tamin'ny 2009 tamin'ny zanaky ny filoha Ravalomanana, tamin'ny nanaovana perquisition tany Andranomanilatra, nanatrika an'izany ny tenako tamin'ny fotoanan'ny DST, tamin'ny fotoanan'ny teteza mita. Dia zao ny zanako vavy no atao victime satria tsotra be le izy. 20 février andro tokony nanaovana ny hetsika, 20 février amin'ny 10 hariva ny zanako vavy no tratra. Ny zanako vavy tsy nanatrika an'le hetsika tany amin'ny 13 mai. Ny zanako vavy tsy nanao polo menamena fa namita didy dia nanaovana antso-jay ary nanaovana piège mihitsy. Coup monté hoy aho satria ny proof avy eo rehefa tonga ny andro alahady dia ny sabotsy mandra-tonga ny andro alahady izay nanaovana azy garde à vue aloha dia miverimberina aminy foana le teny averina aminy eo dia hoe asavy tonga aty ny mamanao dia milaminy ity. Misy baiko avany ampitaina amin'ireo zandary izay nasaina nanao enquête na tsy nanao enquête ary hoe rehefa tonga eto ny mamanao dia milaminy ity. Zany hoe affaire politika zany ity zavatra ity, coup politika le izy ary ny zaza izay tsisy idirany no atao fitaovana toy izany. Zay le teneniko hoe affaire maloto ary politika maloto le ataonareo. Zay tsy mba nanao an'izany taminareo ary tsy mieritreritra nanao zavatra toy izany akory. Fa manina ny zanaka le menaky ny aina no atao ohatr'izany. Avy eo mbola namoronana indray deuxième enquête hoe ny alahady hariva fa hoe izy deuxième enquête izay nilazana indray fa dia hoe nanao faniratsirana ny mpitandro ny filaminana fa tsy mety natao enquête, tsy mety nosavaina. Voalohany indrindra aloha mpisolo vava le zanako ary mahafantatra ny lalàna rehetra izay mifehy an'izany zavatra atao zany. Rariny dia rariny izy raha ny teny hoe eo amin'ny arabe, eo ampovoan'ny arabe tsy fisavana ny vehivavy mihitsy. Ary rehefa zavaina koa izy dia misy vavolombelona misava anazy. Vehivavy no tokony misava anazy ary efa tsy nahita na ninina izy. Ny fitenenana mpitandro filaminana hoe
tsy mahazo misavanay ianareo satria lehilahy daholo zany ve no atao hoe maniratsira mpitandro filaminana manao ny asany fantatro loatra ny zanako fatra-panaja lalàny zany ary notezaina arak'izay izy manaja olona zany notezainay izy hijoro amin'ny famarinana notezainay izy ahay anaja ny lalàna misy ary zay no natonga anazy ho lasa mpisolo vavatoa mafantatra ny zony izy ka rehefa tsy azonareo amin'le resaka détention et consommation de chanvre indien dia lazaina indray fa maniratsira mpitandro filaminana dia mbola misy zavatra tadavinareo hafa ihany koa ve satria hoe tsy mipotra ny mamany tsy mipotra ny tenako marary tena marary any zanako kanefa tadidio tsara na ny tompo ary tsy mpanaraky ny tompo tadidinareo tsara ny tantara ao anatin'ny baiboly nisy ny nanaiky hanao sorona ny zanany saika ho vonoina azadino zany tantara zany azadino zany tantara zany fa Andriamanitra miaro ary fatany finoanay rehetra fatany finoanay an'Andriamanitra teniko ho tenenantsika rehetra dia zao Andriamanitra tsy mba mandao Andriamanitra tompony aina Andriamanitra malala ny marina izy ihany manana ny marina rehetra tsisy miambo mahafantatra ny marina malala ny marina fitaovana daholo tsika rehetra fitaovana daholo isika rehetra ary samy manana mission eto amin'ity tany ity fitsarana miezaka mitady ny marina nefa tsy voatery marina foana koa no hitany ao Andriamanitra rehetra manana amin'ny marina ka ho an'ny rehetra izay mihaino an'izao fandaharan'izao marary ny haiko latsaka ny ranomasoko ny ray ny miraita-po aminy ny fianakaviana ny namana rehetra malahelo daholo latsa-dranomaso daholo maheno an'izany tsy miantso todiny tsy miantso todiny tenako aleo Andriamanitra ny amaly ny zavatra rehetra izay ataonareo aminay aleo Andriamanitra no amaly ny zavatra ataonareo aminay izay rehetra mamaly ny ratsy ataonareo aminay amin'ny alalan'ny soa ary mivavaka ho anareo izahay mba tsy ho tratra ny oatra izao fantatro iza no ambadika izao fantatro iza no nanome an'le indisy fantatro iza le olana ny ampiasaina natao apa misy farany izao tsy maintsy misy farany araka ny teniko teo tsy miantso tody fantatro tena fantatro ary mino fa izy mihaino an'izao averiko tsara izy mihaino an'izao ny complice ny fantatro daholo ny fiainana mandalo ny vahoaka mijanona izahay ny tenako manankina fiainanay amin'Andriamanitra miankina aminazy manontolo izahay isoranay izay manampy rehetra na mombanay izy na tsy mombanay ireo olona reo na même cause hoe fomba fiteny frantsay hoe na miépouser ny causenay izy fa marobe ianareo izay mpanohana ny fitondrana izay miompo aminay amin'izao fotoana izao napita ny hafatra misaotra indrindra mankasitraka c'est dans le malheur qu'on connaît les vrais amis ianareo havana tapaka sy namana tsy ny ataony miara-manonja fotsiny izay fisorako tanteraka fianareo rehetra fa ho anareo vahoaka malagasy kosa izay nijoroko hatramin'izay ka hatramin'izao ary mandrakizay izay joroko amin'ny famarinana hatramin'izay ka mandrakizay mandra-pikipi ny maso raha mbola omen'Andriamanitra aina foana ianareo no ampingako ianareo ihany koa ny anteherako ary mino fa ianareo rehetra tsisy mamela tsy mamisy mamelanay sy izay mianakavy kely ny ankonana amin'izao zavatra manjo zao hijoro ianareo ohatra ny hijoroko anareo
hijoro ianareo ho andreo namana izay hiaran'ny antsozay izay fa hoe misy fisamborana any misy plainte efa mandeha any misy hoe resaka hoe analana ny immunité parlementaire any ianareo solombavam-bahoaka rehetra ihany koa izay mieritreritra anao ratsy ho anareo izay mino an'Andriamanitra tsy any ny lalana tokony andehanantsika izany ifampitarika any amin'ny marintsika fa tsy any amin'ny ratsy akory ady amin'ny ratsy ady amin'ilay ratsy ataontsika ity ady amin'ny satana sy devoly izay mahazo vahana eto amin'ity firenena ity no ataontsika rehetra ka alao hery ara makasitraka indrindra samy velonaina samy tain'Andriamanitra mametraka ny veloma madinidinika mbola ifankahita somatsara tsika ary mbola hitafatafa somatsara eto satria izany zavatra mitranga rehetrarehetra zany dia tsy maintsy atrehako ary tsy maintsy hijoroako ihany koa tsy maintsy atrehanay ary hijoroanay ihany koa izahay menakafo kely no misaotra anareo rehetra mankasitraka indrindra ary mankahery anareo havana rehetra ihany koa ireo havan'ireo any violence eritreretin'ny fitsarana sanatry ny vafa hoe hogadraina ihany koa mankahery anareo rehetra mankahery an'ireo naratra ary mankahery antsika rehetra izay ao anatin'ny fahakiviana amin'izao mila mitrakitsika ary tsy mahazo kivy satria ny ratsy ny mahazo vahana raha kivitsika ary ratsy mitraka samy tain'Andriamanitra masina loatra ny tanindrazana masiny Madagasikara dia samy tain'Andriamanitra eny ary mankasitraka atsika ny tandregniny miara-manonja tamin'ity androany ity faranantsika eo aloha ny niany araka ny hitantsika teo moa zany dia mitoy ny tolona tsy atao akivy ny raha jiaby izay nandalo fa izay aloha zany ny androany dia mametraka ny veloma samy tsara ho amin'ny manaraka indray ary raha ho tsy tapaka hatrany ny miara-manonja satria eto atsika ndro mahita ny vaovao tena marina sy ny maripototra amin'ity tolona izay iarahantsika manao ity ao amin'ny pejiny MBS eo ihany koa ny pejiny AZ Radio any amin'ny YouTube ndraiky Facebook any ho atsika any amin'ny faritra izay tsy maharaka ny aty Antananarivo dia mametraka ny veloma samy tsara ho amin'ny manaraka indray tomboky lasy tomboky vavy